tenan'i Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro zao finisy tonga fa fantatro efa taiky zany. Mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona iritiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra, mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay. Ireo ny loko ny vitany mbariry tarafiny maso andro milentiky maireza ianao hatraka omilo evanjeno ny atsara ny raratsito ao anatiny mafino asehony anao Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa indray tsika tafaraketo ry havana malala fifaliana lehibe tena tsy hainay hoe takiny ahoana nanehoana ny hafalianay miaraka aminareo eto indray androany. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanany tompo ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any amin'ny toerana maro samihafa izay manaraka tsy tapaka ny fotoam-bavaka en direct isaky ny sabata ohatra izao eto amin'ny fandalana andramoka izao ny Anki Radio sy tsika rehetrarehetra anatin'ny groupe vavaka fiambenana izay maresy mpitondram-bavaka sika rehetrarehetra dia tafaraketo indray tsika androany anatin'ity fotoan-dehibe fotoana miavaka irahantsika amin'Andriamanitra indray dia faly indray izay ny havana miaraka aminao ifampizara ny sosiny tsara ifampizara ny fifampahiretsana ifampizara vavaka ifampahery aminao amin'ity androany ity ao anatin'ny hira fiderana ao anatin'ny vavaka sy ny fanolorantena sy izay rehetra azontsika atao amin'ity androany ity dia ataontsika ho an'Andriamanitra ry havana malala manana Andriamanitra tsika rehetrarehetra reto Jehovah Andriamanitra n'Israely Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ny fanamasina izay mitondra antsika ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany miasa androamanalina mivavaka ao antsika misolo vavan'Andriamanitra eo amintsika ary misolo vavantsika ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitsahatra isan'andro isan'andro. Andriamanitra telo izay iray omentsika voninahitra eto indray androany izay rehetra azontsika atao na ao anaty fiankofana na ao anaty vavaka ry havana dia entintsika izany androany hanandratana ny Andriamanitsika fotoana an'izany ty androany ty ary izany misaotra n'Andriamanitra manokana tonga eto ianao raha vavy sy ranadahy tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany tsy ho voatompoko ny anaranareo raha vavy mama Valtina raha vavy Lovely raha vavy Sandra Lalay raha vavy Sidonie raha vavy Olga raha vavy Jenny tsika rehetrarehetra raha vavy Erika ny ao amin'ny groupe rehetrarehetra dia ahita izany fanatrehan'Andriamanitra izay nentsika eto androany atsapa ny herin'Andriamanitra midina ao anatinao androany tena manasanao aby atao tsara mihitsy ekotoeranao fa tsika andre feo an'Andriamanitra fa Andriamanitra koa ry havana dia andre ny feo anao indray androany ary marina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fantatro ny ondriko izy mahafantatra mifankalala amin'Andriamanitra tsika amin'ny andro androany ity famantarana izao andro sabata izao araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe nomeko anareo ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy aminao fa izany Jehovah Andriamanitra amantatra anao Andriamanitra androany alalanao Andriamanitra androany ianao ihany koa dia mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny alalany ty fitandremanao an'ity andro androany ity ry havana malala amin'ny alalan'ny fidiranao eo ankanjany amin'izao fotoana izao manasanao mihitsy miarabantsika rehetrarehetra raha vavy Nirina raha Zafimanana raha vavy Ratotso raha vavy Angela
tena mirary androany mba hita ny fanatrehan'Andriamanitra ravavy Lucinda, ravavy Jotiny, tsika rehetrarehetra mihitsy, ravavy Maevare, ravavy Angela io. Halleluja. Faly mahita anareo eto, faly zahay ravavy Mamsoa mahita anao tonga eto androany. Faly zay ravavy Berta, ravavy Lovasoa tonga eto ianao androany. Miarabanao manokana satria na dia betsaka aza ny zavatra nitranga nandritry ny herinandro. Ndreto tsika ry havana mbola tonga eto, ndreto tsika mbola mifampitona eto indray androany. Tonga teto ianao tamin'ny heriny, tonga eto indray ianao androany. Alleluja. Ravavy Anja, ravavy Soameva. Alleluja. Saotra an'Andriamanitra tsika satria tsy nisy latsaka an-dalana. Ravavy Aina, tonga eto tsika rehetrarehetra. Narovan'Andriamanitra ianao, no tahian'Andriamanitra ny fiainanao, no tahian'Andriamanitra hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny sakafo niditra tao an-kibonao ry havana malala. No tahian'Andriamanitra ny fonao ny tempo tsara, no tahian'Andriamanitra ny vatanao. Mety misy olona tena miasa, tena mampiasa vatana mihitsy ny asan'izany olo izany. Miasa vatana manomboka maraina parivany andro, tsy mipetraka io vatana io fa miasa. Fa za tena teteny aminao fa na dia izany azy fitahian'Andriamanitra ao anao ry havana. Nafanao navita ny asa mandraro anao tamin'ny herinandro eny. Ry havana malala, andao tsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Asen'Andriamanitra mitsady tsika, soa antsika zany, soa an'ny nofontsika, fa tena soa ihany koa an'ny fanahintsika ry havana. Andriamanitra rehefa mandidina mibaiko zavatra anankiray dia ao ko fantatra fa tombono anao zany zavatra zany. Indraindray ny olona rehefa tenenina ry havana malala hoe mitsara amin'ny andro sabata, dia tsisy ny olona hoe sao dia misy zavatra fahafa ao ambadika izany, sao dia misy zavatra tsy milamina ao ambadika izany. Raha ianao ve ry havana misy olona anankiray miteny aminao, mandeha ihany ianao miditra ao anatina restaurant anankiray, misakafoana, hoany daholo izay zavatra tianao ao, tsy mandoa ianao na niariary azy. Baiko ange zany ry havana, baiko zany, fa baiko mitondra fahasoavana, baiko mitondra fitahirana manao, baiko mamoky ny kibonao. Halleluja. Fa ny olona rehefa mieritreritra hoe didin'Andriamanitra, baikon'Andriamanitra dia tsy matoky ny olona. Ohatra mieritreritra ny olona hoe sao dia misy tsy milamin'Andriamanitra ambadika izany a, mahatonga ny olona tsy sana. Raha misy olona anankiray tenena zany andana miditra ao anaty trano fisakafoanana dia misakafoana ny arary, mety misalasala ny olona dia hieritreritra hoe ohatrany tsy mampatoky anahy, inona aloha ny ao ambadika izany. Sao dia misy ambadika politika, sao dia misy zavatra tsy milamina. Fa Andriamanitra rehefa miteny zavatra anao, Andriamanitra rehefa mibaiko anao, Andriamanitra rehefa miteny aminao hoe zao atao, halleluja, dia mila matoky anao fa tsy misy zavatra ratsy ao ambadika izany. Andriamanitra ry havana tsara sady mpanao tsara. Raha miteny aminao izy anao hoe mitsara za manokana, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny andro fitsarany ity, misaotra an'Andriamanitra fa tena raiko mihitsy hoe ilaiko zany, ilaiko zany, ilain'ny vatako zany, ilain'ny fanahiko zany. Tsy afaka hitsahatra mihitsy ty vatako ty raha tsy tenenina hoe mitsahara. Ry havana, fantatr'Andriamanitra mifetranao, manasanao ahitsahatra, manasanao fa hitondra soa anao ty sabaty, hitondra fahasoavana. Tolo mihitsy voakitika zany sabaty zany daholo, na ny ara-nofonao, na ny ara-panahinao ry havana malala, na ny tokantranonao, voakitika zany fitsarany zany. Alleluja. Hitsahatra amin'ny fiainanao ny tafidrivotra sy ny safotofoto rehetra amin'ny andro sabaty, hitsahatra ny arerahana rehetra tamin'ny ny herinandro iny, hitsahatra avokoa ry havana malala ny tabataban'izao tontolo izao rehetra ny ainanao. Azany mahatonga na miteny anao hoe apetao tsara ny écouteranao amin'izao fotoana izao, hivavakintsika, vavakintsika dia teny hoe Jesosy misaotra anao fa tonga eto androany, misaoran'Andriamanitra ianao fa tsy ny olona rehetra mitonga eto, tsy ny olona rehetra natsoina mitonga hitsahatra, tsy ny olona rehetra ry havana no mangetaheta fitsaharanao amin'Andriamanitra fa tonga eto ianao androany. Alleluja. Rezy fahasoavanao anao za manokana tsapako foana isan'andro hoe Jesosy soa ihany ahako fanako, soa ihany fanatsoanao amin'izao fanompoko anao zao. Misaotra anao zay Andriamanitra, ka sitraka tompo tenanao, anome voninahitra miankoka
manandra tanany eto anatrehanao Jesosy, manondrika amin'ny lohanay o Jesosy, mamoritra amin'ny lohalika izay androany iakoka eo anoloany fahalembiazanao Andriamanitra, eo alohan'ny seza fiandriananao tsy tapesipesena tsy takatry ny sain'Andriamanitra iakoha fanaizany satria Jesosy tsy misy seza fiandrianana mitovy amin'izany naiza naiza na roviana Andriamanitra manekenao androany isandra teo amin'ny fiainanay, manekenao androany Jesosy omeny voninahitra indray, misaotranao zay amin'ny fahavelomanay, misaotranao zay amin'ny mbola hafanay tonga eto amin'izao toeran'izao Jesosy, manandratra anao misy olona Andriamanitra sady miasa ihany amin'izao fotoan'izao fa mangetaheta, alleluia, mitady anao any anatin'ny fony lalina indrindra mety tsy misy maheno ny vavaka na dia ny olona anatin'ny tokantrano aza mbola miafina an'izany olona izany izy mivavaka fa tompo malalo ianao mandinika amin'ny votsy sy mifoka mahafantatra ny any anatinay tsiray aho, ny any anatinay lalina tsy miloka ny hitanao amin'izao fotoana izao Jesosy, nangatahako androany ny fanatrehanao tena hitsofoka ny anatin'ny fona ihany, hidina ny anatin'ny taolana ihany mihitsy Jesosy, ny fanatrehanao hidina hatrany anatin'ny tsokana ihany, anatin'ny nofinay rehetrarehetrany, maniry anao zay Andriamanitra, midina ao anatinay ianao amin'izao fotoana izao, fantatra fa tsy mifidy olona ianao, tsy mifidy toerana, fa ny zavatra jerenao androany dia ny fonay manahoana ny etaentanay Jesosy, omenay lamosina rehetra izao tontolo izao ty androany, tsy te hieny tabataba n'izao tontolo izao zay, tsy te hieny nininina fa tsy ny feo anao zay Jesosy, tsy te handre nininina ny ivelany any, fantatra efa midradradratra mitabataba ny any ivelany any Jesosy malala, tianay tampenana ny sofinay androany fa zay iainanao tena Andriamanitra ny havana dia milaza aminao hoe rehefa hivavaka ianao dia midirao amin'ny efitranonao mangingina ary indrino mifalafarana fa ny rainao zay itenenanao amin'ny mangingina dia izy no iainanao androany, aoka ianao andrindrina ny faravarana rehetra misy eo aminao, ary indrino ny faravarany sofinao androany fa mianohan'Andriamanitra, ary indrino ny faravarany masonao, ny sainao, ny faravarany fonao mitabataba misy tahotra sy aya, aoka irindrina zany amin'ity androany ty, misy karazana faravarana be dia be ny havana malala mampiditra zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona fa ary indrino zany androany dia ahitan'Andriamanitra ianao, ahatsapa fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny mangingina ianao, ary zany fanatrehan'Andriamanitra anao amin'ny mangingina zany nanova ny fiainanao androany, zany natsapanao androany ry havana malala, zany nandraisanao hery amin'ity androany ty Jesosy malala, ndreto izay manatona anao amin'izao fotoana izao, manatona anao zay Jesosy, ny fona ianao taony manatona anao Andriamanitra, misy olona eto Jesosy any amin'ny toerana tsy eritreretina mihitsy fa zao fotsiny ao anatiny hoe Andriamanitra tsy maintsy mahitanao ahako, alleluia, mety misy olona amin'izao fotoana izao voahidina anatina efitra lalina any Jesosy eo, na dia iantsoantso aza tsy maheno, tsy misy maheno fa fantatro, na dia tsy sokatra kory aza ny vavan'izany olona zany, ny ao anatin'ny fonao miantsoantso anao Jesosy, renao zany androany Jesosy, mivavaka Andriamanitra, nizaniza tonga eto amin'ity androany ity, na mitondra entana mavesatra taky ny ahoana, tsy ho lanjainao akory, tsy ho lanjainao akory Jesosy hoe firy kilao na firy taonina ny entana mavesatra, fa zaho maeva ny ao anatrehanao zany, atsotranao ny tananao androany dia andray, alleluia, zay tsiray avy tonga eto androany Jesosy, raha misy eto marary, raha misy eto Andriamanitra mety ao anaty volana, raha misy eto Andriamanitra mety olona tena akaiky azy mihitsy ny famoiza-po Jesosy, zaho miteny aminao, zaho mangataka aminao amin'ity androany ty, faingio manokana izany olo zany, faingio manokana miteneny eo antsofina ianao amin'izao fotoana izao, teneny Jesosy fa ianao ny fananganana ny matsifina, zay rehetra tonga eo aminao, zay rehetra maty kamino anao dia ho velona indray, ary zay rehetra velona kamino anao Jesosy tsy ho faty mandrakizay, alleluia, aoka ho fantatra ay, aoka ho raina ao anatin'ny sofina eo zany teny zany, hamelombelona anay Jesosy eo, antsangano zay androany, raha misy olona tena nahatsapa mihitsy hoe maty anam-panahy mangatsiaka
Jesosy malalo haverendreny hafanaponay atsangano zay Jesosy teo voatsangana ilain'ny fanatrianao Jesosy ty androany ty nizaniza magneta eteto androany Jesosy za tsy afaka mahita an'izy ireo fa ianao kosa mahita anisan'ny tokantrano isabatan'olona amin'izao fotoana zao zay rehetra maniry androany ianao rehefa laza fa tsisy olavinao zay manatona anao androany Andriamanitra misy olona tena manatona anao amin'ny fona rehetra misy olona tena mamosaposaka ny anatin'ny fony any misy olona tena manatriatritra amin'ny fony eo anatrianao Jesosy tsisy olavinao re anatin'iray sotranao Andriamanitra sotrany amin'ny fanatrianao amin'izao fotoana zao tena ho tsapy eto foana zany manomboka ao anatin'ity fanombohan'ny fotoana ity mandram-pifana amin'izao fotoana zao Jesosy tena ho tsapy eto ny fanatrianao tena ho tsapy sotranao Andriamanitra fiavana malala ianao fa tena renao mihitsy zany fanatrian'Andriamanitra zany amin'izao fotoana zao te hidina eo aminao Jesosy tena te misy zavatra tian'Andriamanitra atao mihitsy eo amin'ny fiainanao io misy tanan'Andriamanitra tena te hikasika anao mihitsy androany halleloia tatsika hirandrano e tompo tena te hitoetra amin'izany fanatrianao zany ako te hitoetra Jesosy te ho tonga eo aho Jesosy hoe nitoeo ahako tatsika mifotsika rehetra hoe te hitoetra amin'ny fanatrianao ahafana mazina mitondra atsika eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra zany iry zany te hitoetra eo aminy fanatreana tompono iriny foko te hibanjiny indrainy voninahitra iakoky eo an-tongotra Jesosy tsika amin'izao fotoana zao keo an-tongotra zay rehetra mangetaentan'Andriamanitra androany iteny hoe te hitoetra amin'ny fanatrian'Andriamanitra tsika tompoany iriny foko amin'izao fotoana androany zao zao raha itenenako zao Jesosy atsangano mihitsy ny tananao dia teneno hoe te hibanjina ny voninahitra ao aho Jesosy eo amin'ny toerana misy anao eo halleluia iakoky eo an-tongotra Jesosy eo anilanao tiako isy ampy zay ny toerako tena ampy zay ny nandehanako halleluia androany Jesosy te hiankina amin'ny fitiavanao tsy tatoeraka amatsony efa nany amatsony ako nahita androany atony eto Jesosy tsy te hiala etsony aho Jesosy hampiany fanatrianao halleluia teneno masy androany miankina amin'ny fitiavanao aho Jesosy za Jesosy tsy mitady toerana afa-tsony aho ampianaza rehetra efa vitako fa androany aho Jesosy eo amin'ny fanatrianao ny safidiko halleluia te hitoetra eo aminy fanatreana tompono iriny foko indrainy voninahitra iakoky eo an-tongotra ho aho Jesosy malala keo an-tongotra eo anilanao foana eo amitiako isy tombo eo amin'ny fanamasina amin'izao fotoana zao fitiavanao tsy hitady toeraka fasambatana tompoany fanatriana ampianay ny fanatrianao Jesosy ampiany fanatriana eo anilany foana no tiako isy
Tumpuni fanatreana Hampiai ny fanatreana Samitsika rehetrarehetra miteny amin'izao fotoana izao. Jesosy hoe teo ny fanatrehanao tiako tsapako oatra anatin'ny foko izany. Manatro tanana mihitsy ny foko eny. Ataovy tsapako Jesosy androany. Ataovy tena reko androany. Mikasika anahy ianao Jesosy. Amen. Halleluja. Sika rehetra iala ila mafy. Eo anilanao. Miakina amin'ny fitiavanao azy Jesosy. Halleluja. Tumpony fanatrehanao e. Tena ampy anao, tena ampy. Amen Jesosy. Eo anilanao foana ny tiako izany mandrakizay, mandrakizay e. Amen Jesosy. Miakina amin'ny fitiavanao Tumpuni fanatreana Ampiai ny fanatreana. Halleluja. Afaka angatanao mihitsy izany driavana. Mety misy olona eto mbola tsy natsapan'izany mihitsy hoe ohatriny ahoana izany fanatrehan'Andriamanitra. Takiny ahoana izany Andriamanitra mikasika. Fa androany, niza tonga eto androany, niza mangetaheta androany. Halleluja. Afaka tsapan'izany tsika rehetrarehetra. Riavana malala. Atsika teny androany e Jesosy. Te anatona anao aho. Araka ny toro-tenitsika tamin'ny herinandro iny ny teny hoe inona Andriamanitra ny atolotra anao afahako manatona anao. Inona ny zavatra omeko anao. Vola takiny ahoana, fanatitra takiny ahoana ny afahako vita fihavanana aminao. Riavana malala. Androany Andriamanitra mitady ny fonao izy. Mitady ny fonao. Halleluja. Sarotra amin'Andriamanitra loatra ny maka ny fotsika io riavana. Mafy amin'Andriamanitra ny maka ny fotsika. Na tonga n'Andriamanitra tsy nahitsy nanome an Jesosy riavana malala. Satria tsy vita mora ny maka ny fonao. Andaontsika androany teny hoe Jesosy afoiko ny zavatra rehetra hanaraka anao aho. Misy olona veto androany afaka afoy araty tahaka ny Petera, afaka afoy ny ray aman-dreny sy ny taniny tahaka ny Abrahama, afaka afoy ny fahotana sy ny fahazarany dratsiny eny hatramin'izay. Dia iteny hoe Jesosy itya manolo tena ho anao aho. Raha misy zavatra tokony hibebahanao amin'izao fotoana izao riavana malala, totsika anatona an'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Totsika iteny hoe Jesosy fantatro fa natonga nahatra amin'izay tsy nisy ny aina, natonga nahatra amin'izay mba nivavaka ihany fa ohatra tsy renao mihitsy. Satria Andriamanitra,
satria nisy fahotana, satria nisy zavatra tsy nety, satria nisy fahampetipetenana. Ravana malala, Andriamanitra tena tiany mpanota, fa Andriamanitra tsy mifampiraraha amin'ny fahotanana ovinana. Da tsika androany teny Jesosy zay efitra rehetra nampisaraka na taminao, na inona na tamin'ny lafinina na tamin'ny lafinina. Androany vonina mifoy an'izany vonina mifoy ve ianao androany ravana malala? Jesosy nahafoy ny ainy, fa ianao ve hahafoy fahotana? Ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny fiainanao, ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanana ny mombanao. Alleluia. Taontsika teny androany Jesosy io amin-drafo amiko. Jesosy tonga eto anatrehanao androany miaraka amin'ny loto fahampetipetenana rehetrarehetra, ny tsy fahamendrena rehetra. Jesosy mamelany eloko. Jesosy malala mamelany eloko. Jesosy manatona anao amin'ny foko rehetra, manatona anao Jesosy ny raha Jesosy ravana malala nomena antsika ho fanadiovana antsika. Ny raha Jesosy rehefa nalatsaka teo ambony azy fijaliana, ravana malala nanana programa Andriamanitra tamin'iny raha iny, nanana programa Andriamanitra tamin'iny raha Jesosy hanadiovana anao dia hanadiovana anao. Taontsika teny Jesosy ataovy manana anjara amin'izany rahanao zany androany. Diovy Jesosy famindrafo amiko, ilainao ny famindrapon'Andriamanitra ravana, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Taontsika teny androany Tompo ilaiko izany famindramponao zany. Halleluja. Ilaiko Jesosy ny famindramponao hidiny eo amin'ny fiainako. Famela an'izany nisy zavatra ravana malala natonga anao mihitsy nangatsika tafasaraka tamin'Andriamanitra. Androany mila miverina amin'ny fibebahantsika. Taontsika teny androany Jesosy mamelany eloka ianao, mamindrany fo aminay ianao Jesosy. Akotrina azy fijaliantsika amin'izao fotoana izao, raisy mihitsy hoe tonga eo ianao, raisy mihitsy hoe misy azy fijaliana manoloana anao amin'izao fotoana izao. Da ina ny zavatra teneninao. Halleluja. Halleluja. Miaika Jesosy mendrika hidiranao mba tafitrako. Tompo, tsy mendrika
atsika avy amin'ny latabatra akory kanefa izay manantona tsy mba ho lavitra mihitsy ko ity aho mamelany tsika Andriamanitra ry avana malala vao nitorytentsika tamin'ny alina mihitsy hoe sambatra izay voavelany elony sambatra izay voasamina ny fahotany aleloia tsika rehetrarehetra reto ngery avana malala amin'ny fotoantsika mandray famelan-keloka dia miara-midina amin'izay ny fahasambarana misy olona miandry fahasambarana rehefa feno vola ny trano misy olona miandry fahasambarana rehefa manana fananana be ry avana malala miandry fahasambarana rehefa mahazo vady miandry fahasambarana rehefa mahazo zanaka fa tsika miandry fahasambarana rehefa voavela heloka za tena teteny aminao androany aza ataonao makararary fo anao ry avana malala mety mitazana ny olona ianao dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe saiko sola afaka ny diako fa za teteny aminao androany aza ataonao makarary fo anao zany hafataro fa Andriamanitra mihitsy no miteny aminao hoe sambatra tsy ny olona manodidina anao tsy ny fianakavianao tsy ny mpiray-monina aminao na mpiara-mianatra aminao na mpiara-miasa mety ny mifanohitra amin'izany mihitsy aza ny hitany olona any aminao hoe mijaly ianao ory ianao fa Andriamanitra miteny aminao hoe sambatra ianao halleloia sambatra tsika ry havana malala andao tsika mba ireharendro any halleloia fa zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao tantanan'Andriamanitra ianao omban'Andriamanitra ianao olona sambatra zany driavana Davida dia natsary sambatra satria tsy nanan-java-mahory halleloia dia tsika koatra zany toatra tsika ty raha mahafinaritra be ty hoe Jesosy fialofako ianao halleloia mialika eo ambany elan-trano halleloia iazona anao any tanan'Andriamanitra iramafy tsika androany halleloia miazona ny tananao halleloia ianao ny fialofako manodidina fokotra mialika mety andalo halleluia za tsy atahotra Jesosy
Fialofa nariavana malala ilaina foana. Ilaina rehefa midanika ny andro. Fa ilaina koa rehefa avy ny orana. Riavana malala. Raha Andriamanitra ny fialofantsika. Amen. Andriamanitra ilay namorona ny masoandro izay mampidanika ny andro sy namorona ny orana mihitsy ny alofantsika riavana malala. Za teteny aminao androany. Tsisy atahorana no avinao. Fa ireziko foana riavana malala. Zao zavatra niteneniko an'ilay rahavaviko izay mara rehefa nampahery azy ako. Resaka hely izay miravavy dia betsaka ny zavatra niteneny moa dia osy amantsy azy. Tadidiny izay teny izay eto izy. Osy amantsy anazy hoe izao ranomasina mena efa teo foana. Nanomboka tamin'ny namorona an'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia teo io ranomasina mena io. Dia rano nangeniheny be. Mety efa betsaka ihany fantatry ny Egiptiana tsara io toerana io. Mety betsaka ny olona makeo rehefa temba ilalao rano, makeny amin'ny plage. Dia rehefa tazamina io ranomasina io dia tamin'izany riavana malala mino fa mbola tsy nisy na dia sambo azy handehanana miampita, ery ampita. Fa mitazana fotsiny dia mety mahafinaritra be eny ampita eny. Mety misy olona maniry hoe mba te ho eny, te ampita eny. Fa nampalahelo na dia sambo aza tsy nisy. Nijanona rano mangeniheny be teo foana io ranomasina io riavana malala. Tsy afaka nataony ninona, tsy afaka ny ampitana, tsy afaka ny lomanosana. Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray, nisy zanak'Andriamanitra tonga teo. Tonga teo ny zanak'Andriamanitra. Halleloja. Tsy maintsy sokafana io rano io. Satria tsy maintsy ampita ny zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy misy tehana anankiray asany ampelantanan'ny mpanompon'Andriamanitra ravana. Hikapoka an'io ranomasina io. Dia hisokatra io. Dia ampita eo ny zanak'Andriamanitra. Mety misy olona eto. Ranomasina nangeniheny foana ny fiainany talohan'ity androany ity. Tsy afaka hiampitana. Te hitrotra fa tsy afaka manao na inona na iny. Tsisy fitaovana pitaterana afana miampita miala amin'ny hoady io. Fa zandro any tena teteny aminao. Halleloja. Raha tafiditra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra ianao riavana malala. Tonga eo anoloana io ranomasina mena ianao. Tsy maintsy hosokafana amin'izay io. Tsy nisy nanampohan zany ny olona tany aloha tany. Tsy nisy nieritreritra ny olona tany alohan'io Exodus io riavana malala. Hoe io ranomasina io hoe hisokatra zany a zavatra tsy tao anaty programan'izan'izy. Andriamanitra rery nanana programa ampisokatra an'io. Fa tsy programan'olombelona, tsy programan'ny olona rehetrarehetra tany aloha tany. Fa programan'Andriamanitra. Teteny aminao tsy maintsy misokatra ny ranomasina. Raha mino ianao androany riavana malala. Misy zanak'Andriamanitra ve eto?
afaka iny fa misy raha masina isokatra eo alohany eo. Ataontsika iteny androany hoe Jesosy atany mafiako. Za reafana tena raha andranomasina lalovanay, lalovan'izao fandaharana zao, lalovanay mivady. Dia tsy fantatro tsony hoe mangeniheny takiny ahoana. Tsy haiko tsony hoe inona ny anoharana. Fa za teteny aminao hoe programan'Andriamanitra nanokatra ny fiainanay. Programan'Andriamanitra nanokatra ny fiainanao. Haleluya. Tsy misy olona manana programa zany. Nanam-panantenanao inona zany olo zany, nanam-panantena inona. Tsy afaka anao na inona na inona eo fiainanao. Fa Andriamanitra na dia ny fahatongavanao eto ry havana dia fataro fa programan'Andriamanitra zany. Haleluya. Ataontsika iteny androany hoe Jesosy tany mafia. Ato anatin'ity rivotra mangeniheny ity zao toy zao ity. Misy olona tamin'ny herinandro iny nafinaritra nanoka tena mihitsy. Hanao dingana misimisy kokoa. Hiala amin'izao tontolo zao, hiala amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hitokana hanoka tena ho an'Andriamanitra ry havana malala. Ranomasina inona tsy hisokatra amin'izany. Haleluya. Iza ry Andriamanitra, iza ry havana malala ny Andriamanitra tsy hamalivavaka amin'izany. Amen. Ataontsika iteny tany mafia Jesosy. Zao fijoroanao zao mila tazominao hatramin'ny farany. Dia ho hitanao. Haleluya. Hiazona anao Andriamanitra. Ataontsika fotsika rehetra izany androany. Tany mafia Jesosy. Amen. Haleluya. Eto aminao. Eto aminao. Fialovako ianao Jesosy. Fialovako. Tsisy amen Tompo. Tsisy ai. Fatokiko. Ny sandrinao mahery. Haleluya. Ny sandrinao tany mafia Jesosy. Tehirizy toetranao kafi. Amen Jesosy. Ifikitraminao Tany mafia. Jesosy. Tehirizy toetra aminao. Haleluya. Hanao fino Jesosy. Ifikitraminao. Handevony io tangetsika ry havana malala e. Nafan'Andriamanitra teny ianao. Nafana. Tonga mpanompon'ny famarinana Jesosy. Tonga famarina. Teneny mafia andrany hanompo anao Jesosy. Tany mafia sadato mihitsy ny tananao anankiroa. Teneny andrany. Izao hitoetra Jesosy. Amen Jesosy. Ifikitra aminao. Tany mafia Jesosy. Tehirizy toetranao kafihy. Ifikitraminao. Hatrizay dia tsy mananao. Fateto amiko foana. Amen Jesosy. Manay isan'andro. Fatia. Tany mafia. Tehirizy toetra Jesosy. Hanao fino. Ifikitra aminao. Tany mafia Jesosy. Tehirizy toetranao kafihy. Ifikitraminao. Tany mafia Jesosy. Tehirizy toetranao kafihy. Ifikitraminao. Tany mafia Jesosy.
Halleluja. Hitazona antsika ny tanan'Andriamanitra ry havana malala. Hozy izy ny apokalipsy hoe zay maharesy ozy izy. Halleluja. Inana eo amin'ny hazonaina. Amen. Zay maharesy ry havana malala hoandry eo amin'ny tempoly. Halleluja. Zay maharesy tsika andresitsika ifampitantantsika. Tena foana hoe eto amin'ity tany ity tsika ry havana mety tsy mifankahita fa ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana tena eonatsika ry havana malala. Dia amin'izany fotoana izany tsika tena indry retintsika fa nandresy. Halleluja. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a. Ira somary nivetsivetsy tao anaty groupe izy ty maly a. Dia ataontsika androany. Halleluja. Fa tsika mifotsika rehetra dia ataovy mihitsy hoe tahaka ny mifampitantantsika ao anatiny izany hery izany a. Hoanikeo aore ireo vovonjy akanjo fotsy marobe Raha mba maniry amin'izany ianao dia mba vetsetsy eo anatin'ny finomeny kosa eo no fifalimbe ireo zay naharesy le tsisy avela miala may andray ny satrombony nahitry ny fiainana ireo zay naharesy malalanjara amin'ny hazonaina. Halleluja. Izay voasoratra ny boky ny fiainana Iarakisika vonjyanao iray tanjo samotafity tondram-bavaka anao. Halleluja. Ho any an-danitra safianao vonjyanao iarakisika iray tanjo no tafity tondram-bavaka anao. Fampitondram-bavaka tsika nanitrizao Halleluja. Sikizao ratsambatany Kristi ifampitantana iaraka iampitary Ciao, mi buchi mi fiainana. Susclara che Jesus enao. Halleluja garanta vovonjenao. Vovonjenao. Iarakisi iray tanjo no tafity tondram-bavaka anao. Ho any an-danitra izao sianao. Vovonjenao. Iarakisi iray tanjo no tafity tondram-bavaka anao. Ho any an-danitra izao. Halleluja. Halleluja.
zany ve ianao? Halleloia. Tsy nilayntsika fotsiny zany fa tena mintsika. Amen. Mahafinaritra be ny havana malala. Mahafinaritra satria na ny anaran'ny grouptsika aza dia izay maharesy. Izay manentana anao raha tena vonandroso ara-panahy ianao a. Miditra anatin'izany groupe zany fa mahafinaritra zany. Halleloia. Tena na ny fifalianao a, na ny mahafinaritra e. Fampitondram-bavaka miara-mifaly a, fampizara, mifampahery dia mahafinaritra be. Mialohany hidirantsika amin'ny fiderana, no fiderana vitsivitsika rehefa avy eo. Andao aloha ataontsika ity izy ity. Halleloia. Itsodranao. Za zany rehefa ohatry zao tena ohatrany tsy mety mihitsy ato ny fampitsodrany kely tsika e. Halleloia. Satria na fohy fotoana ianao a, manompo an'Andriamanitra mivavaka ianao a, dia andao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity androany hoe tena hitayanao ny tompo. Zay zavavy bety zay a, tsarovako andravava mampiona mihitsy zay izy fa tena tiako a. Dia atolotra antsika rehetrarehetra hitantsika ny Andriamanitra. Mandritra ny herinandro avy io indray dia hirotsaka aminao ny fitahena. Hirotsaka aminao ny fahasoavana. Halleloia. Tsy atsapafatsy zany tsika rehetrarehetra satria tsika manompo an'Andriamanitra. Dia ho hitantsika mihitsy zany tsirony zany fiarahana amin'Andriamanitra zany. Halleloia. Tsika mifotsika rehetra. Samy mifampirary sondra tsika ao anaty commentaire. Zay teny mba eo am-bavanao a, zay mba teny fikasana tonga eo aminao a, mba zarao a, amiraita-po aminao amin'i Jesosy. Halleloia. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, anome fiadanana. Tsika rehetrarehetra androany hitayanao ny tompo, fampirary sotsika dia fampitsodrano anatin'izay raha mahafinaritra. Hitayanao ny tompo, Hiaro anao, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, aminao izy, hanome fiadanana. raha tsika rehetrarehetra amin'ny amainy zany izany. Halleloia. Amen. 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 Halleluia. Amen. Amen. Hitayanao ny tompo, Hiaro anao, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, aminao izy, fiadanana, hanome fiadanana. Halleluia.
raha mbola tsy mahery amin'izany ianao dia efa tena tsy hitako intsony. Halleloia. Mino fa mahery ianao. Atsika tao anatin'ny fiderana, no fiderana vitsivitsika mialohany andraisintsika ten'Andriamanitra mbola hampahery atsika koa androany fataro androany fa Andriamanitra tompony hery rehetra. Fahefana rehetrarehetra mihitsy ilay avana malala. Ary ny zanany ihany koa dia nomeny fahefana. Hanitsaka maimboka sy nomena raha. Tsy hampaninona atsika. Fahefana ataon'i Jesosy nomeny atsika. Tsy nitazominao anazy rery.
satria fantatry Jesosy fa ilayntsika zany mandiha tsika anty tany ity ry havana malala femaingo ka femena rano fantatry Jesosy fa ilayntsika koa zany fahefana zany dia nomena antsika zany aleloia dia maherezy ianao fa tompony hery sy ny fahefana n'Andriamanitra ivavahanao tompony hery sy ny fahefana ny Andriamanitra ivavahanao ry havana malala tena Andriamanitra mahery aleloia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe tompony hery ianao Andriamanitra aleloia ataontsika fotsika rehetra mihitsy zany zany dia raha tsika n'Andriamanitra androany tena tiako mihitsy ianao ivoaka ao anatin'ity tiako ianao ivoaka tao anatin'ity fiderany ty tena mahery ianao aleloia iakoka eo anoloany zany tompony hery sy ny fahefana zany tsika androany Yang ku fani's all
Halleluja. Anao ira fidirana ihany tsika hidirantsika ao anatin'ny toloteny rehefa avy eo. Anao ira fidirana ray sisika sa atao roa? Samy manonatra daholo roa sa ray dia izay soratanareo eny ataoko. Halleluja. Anao ira fidirantsika dia hidera antolotensika rehefa avy eo. Ndao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty. Raha ohatra izy nareo hoe ray dia ty sisa dia hitra anaty tolotensika. Raha manohitra nareo hoe roa dia asiana ray ao aorianan'ity. Halleluja. Ndao ary ataontsika ty raha mahafinaritra be ty. Vetivety fotsiny vetivety fotsiny amboarina kely jerentsika ny tononkira. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty dia teran'Andriamanitra tsika. Azadino manoatra anaty commentaire ray sa roa. Halleluja. Dia ataontsika ny fotsika rehetrarehetra zany. Hoe tsika voninahitra Andriamanitra. Miandry kely fotsiny tsika dia amin'izay mba hitanareo ilay tononkira dia amin'izay haitsika ny tononkira dia miara-mira mafy tsika ny anatin'ny tokantrano. Halleluja. Ndao ary ataontsika ny fotsika rehetra Halleluja. Halleluja. Itenitsika andao ilay Jesosy anao ny tera, anao ny voninahitra. Anao miandry mandrakizay. Halleluja. Samy mietsika malefadefaka. Sosiora suni fideram fanatica ancasitano. Sosiora suni fideram tunyanica sarubiti anna. Nifitaiano, nisa tuntulisao, fianzana. See
miteny hoe roa, misy miteny hoe telo a. Aleo ataontsika ray sisary manjary lasa ny fotoanantsika. Idiran'Andriamanitra farantsika tsy hoe farany. Rarivotsika mbola manao misimisy ao anatin'ny groupe mbola idiran'Andriamanitra be mihitsy tsika. Fa tiloana ataontsika farany belohany idirantsika mitoroteny androany dia mino fa falifonareo na dia tsy anankitelo ary ataontsika mifotsika rehetra mihitsy zany iry zany androany. Anandratra n'Andriamanitra foantsika fa lehibe ny Andriamanitritsika. Lehibe ny Andriamanitritsika. Halleluja. Ataontsika mifotsika rehetra mihitsy zany androany Asa aloha jerentsika kely indray aloha ny tononkira mba ahafahantsika tena miaina tsara ao anatin'ilay fiderana dia jerentsika ny tononkira androany. Halleluja. Ataontsika mifotsika rehetra zany hoe lehibe ny Andriamanitray. Tsy tiana mihitsy nareo hoe mihira fotsiny dia tsy hainareo ilay izy fa ataontsika mifotsika rehetra zany androany. Halleluja. Eo ary. Sociano, che io mi erinao, e che non mi chi fare per lei, ma sabato e cena, anche le sette nara no, santi già mi tera con no, santi già mi tera con no, nure subitano, lei che se ne sociano, che io mi erinao, e che non mi chi fare per sano, aspetta forza nana, che ne io no, ciao amica.
Jesús, sotra Jesús. Alléluia. Efa assuré, alléluia. Efa assuré, assuré mbola fotoana fiassurentsika zany a. Lehibe ny andriamanitsika ry havana malala. Efa miarabantsika rehetrarehetra zay tratrantsika eto indray androany dia fifaliana ho mihitsy ny tonga eto hitondra tenin'andriamanitra amintsika indray androany a. Mino fa nahazo hery ianao tanatin'izay fotoam-bavaka izay a, na hira fiankofana na hira fiderana natao daholo reny a hiasana ny tany a. Ary voasa zao ny tany dia nofonao zany dia tonga amin'ny fotoana famafazana amin'izay tsika efa voasa ny tany a, efa voararaka ny zezika, ilatsaka ny voa dia matoka fa ilatsaka ao am-ponao. Halleloia. Ny tenin'Andriamanitra androany dia ho vo afafy a amoa avy zato eny, tsy vo andisy fanatirana amin'ny mpamafy fa vo tena hitondra vokatra angezabe. Miarabantsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto androany, nabavilantony Irina Sidonie Angela, Irina Razafimanana, tsika ny ambony any Jessica Patitsy, Angela, Berta, Jenny, Irina, Mami, Lovely, Berta, Marijo, Tojo, tsika rehetra Rodina, Iama, tsika rehetra ny ambony, rehetrarehetra ny me manampitso, Mama Valtina, tahin'Andriamanitra. Fifaliana ho any tonga eto androany ary za dia teny aminao androany fa hisy fahamelomana eto androany, tena hisy fananganana eto androany satria ny tenin'Andriamanitra dia manangana, ny tenin'Andriamanitra dia mamelona, ny tenin'Andriamanitra dia mamoky. Matoka fa mivoaka eto ianao androany a dia ho tsapanao zany heriny zany andro anankiray miavaka dia zany atao heriny zany fanatrehan'Andriamanitra amin'ny andro sabata izany. Dia tonona amintsika fiadanany tompo ary miarabanao fa sambatra nge ny olona izay manao ny andro sabata ho fafinaretana ry havana malala dia tsika izao zany tsisy fafinaretana oatra ty andro androany ity. Rapitso mbola fafinaretana koa satria izao sady dia efa miteny aminao fa rapitso a dia hiatrika batisa indray tsika. Tamin'ny heriny a nisy ny batisa ny Babolovasoa, rapitso a isy anankiray indray atao batisa ho tenenina amintsika eto rapitso a dia tsika mavaka zany mparopon'Andriamanitra zany mba ho tonga sao matsara zany fotoana zany. Dia milohana zavatra rehetra aloha ary a hiavaka rapitso fa androany tena miavaka, andro fitsarana amin'ny tsara ianao mipetra tsara aloha ny olana any ivelany any fa ny anjenin'Andriamanitra andamina ny any fa ianao a hitsahatra eto ianao a eo tongotry ny tompontsika androany, eo tongotr'Andriamanitra tsika androany, eo tsika mitady ny rariny a hivavaka tsika milohana zavatra rehetra. Jesosy eo misaotra anao satria fahasoavanao dia indreto izay tonga eto Jesosy, tonga eto a hanome voninahitra anao, tonga eto a hiseho eto anatrehanao, tonga eto hitsahatra eo anatrehanao, tonga eto Andriamanitra hidera sy hanome voninahitra anao amin'ity androany ity tompo, amin'ity androany ity tompo a ametraka izao fotoana izay zay eo ampelantananao.
ndreto zay miodidinao amin'ny seza fiandrianana doka le loharano iboiboky ameno anay tsirairay avy misy mangetaheta eto Jesosy misy nona eto Jesosy misy reraka eto Jesosy so ihany fa raha reraka izahay ao aminao zay ny mianjera androany raha mitady potraka izahay ao aminao zay ny mipotraka androany raha tsy maintsy ny anjera ihany petera tao anaty rano teo anoloanao zany ary ny tananao anangana amin'ity androany ity dia tananao isambotra anay amin'ity androany ity mety misy olona efa mba avahoana ny famoizam-poeto fa ny tananao Jesosy tananao nanangana an'izany tsy amin'ny alalan'inona fa amin'ny alalan'ny teny satria ny teny no tonga nofo androany ny teny Jesosy no tonga zavatra azonay tsapahitanana androany ka androany zay mivavaka amin'Andriamanitra tsy hita maso fa andray vokatra azo tsapahitanana hita maso avy amin'ny Andriamanitra tsy hita maso. Andriamanitra miasa eny amin'ny rivotra manjaka amin'izao rehetra izao zany n'Andriamanitra hitadiavana eny rariny androany ary zany n'Andriamanitra omena voninahitra eto androany dia Jehovah Andriamanitra ny Israely zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy Kristy tompony sabata izay miasa amin'ny alalan'ny fanamasina mangy nisy tokantrano isabatan'olona amin'izao fotoana izao ikasika ny fony rehetra misaotra Jesosy andevoly sy Satana dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaikana dia literaray amin'izay afafa eto androany tsy afaka nelingelana ny fotoana ny reto olona ireto androany fa ny fanahy masin'Andriamanitra no hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina misaotra Jesosy alleluia amen dia ataontsika tery ty milohan'ny toriteny ho voninahitra Andriamanitra. Ame voninahitra n'Andriamanitra isika. Alléluia. Teny fiainanao atsika ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia isaorana an'Andriamanitra mampinona ny mitondrantsika tanatin'izany iry zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra ijery ten'Andriamanitra avy hatrany amin'izay ary tsika amin'ity androany ity. Zao ry havana malala ianao io mety misy zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao ohatry ny tena apotika anao tanteraka ohatry ny ahafaty anao mihitsy azy. Misy olona eto efa manafanafatra ny vady aman-janany angamba mety efa misy olona eto manafanafatra
zavatra mametrapetraka ny zavatra rehetra fa ohatrany fahitany an'io fiainana io ohatrany tsy ho lavatsony ohatrany ho potika ohatrany sy ny sisa sy ny sisa fa za te teny aminao androany a andriamanitra hiteny anao afatra angezabe androany a hoe tsy ho faty ianao a raha tsy ahita ny voninahitr'andriamanitra alleloia tsy ho faty ianao a raha tsy ahita ny voninahitr'andriamanitra alleloia ijery ten'andriamanitra vatrany atsika ao amin'ny bokin'ny Luka toko faharoa ka ny andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 2:30 vakiko aminaran'i Jesosy alleloia Luka toko faharoa andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 2:30 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy arindro nisy lehilahy anankiray atao hoe Simeona tao a Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany ka niandry ny fampiononana n'Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny tompo ary nentin'ny fanahy masina niditra teo ankianjany tempoly izy ary efa nampidiry ny ray aman-dreny ny Jesosy mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka niteran'Andriamanitra nanao hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia fahazavana ahazavany firenena sady voninahitry ny Israely olonao alleloia amen alleloia ity lehilahy ity dia efa antitra be mihitsiny izy efa antitra rehefa miandry ny deparany tsika rehetrrehetra zao mantsy miandry depart daholo tsika rehetrrehetra fa misy fotsiny depart lasa aloha hoy ny fomba fiteny hoe tombon-dalana ny azy a fa tsika rehetra samy hoany daholo miandry depart fa zao ny zavatra mahafinaritra ravana malala ty lehilahy ty dia lehilahy marina lehilahy matahotra an'Andriamanitra lehilahy tena mpivavaka alleloia tamin'ny hoan'io mantsy a dia nysoramandreo dia namoranan'i Jesosy sy nitondrina azy tao amin'ny tempoly raika efa kikely ny teo alohany hoe aminaran'i Jesosy rehefa tapitra ny avalona ny zaza zany taloha ara-baiboly rehefa eo amin'ny fahavalo andro dia foraina atao didipotra zany ny jiosy amin'ny fahavalo andro dia nataony hoe Jesosy nanarany araka ilay nataon'ny anjely fonizy mbola nytononona tao ankibo dia ao amin'io famorana io arinan'io famorana io a vao omena anarana ny ankizy tamin'izany ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy Jesosy zany mbola nitandremana ny lalànan'i Mosesy tamin'ny andro Jesosy a mbola nanaraka ny lalànan'i Mosesy a tsy lalànan'i Mosesy fa lalànan'Andriamanitra nampitondrana ny Mosesy zany a maria antsika foana zay tsy hoe lalàn'i Mosesy tsy manana droit anao lalàna fa lalànan'Andriamanitra nampitondraina ny Mosesy dia lalàna tamin'ny andron'ny Mosesy lalàna nampitondrana ny Mosesy a dia lalànan'ny Mosesy a milazany ten'Andriamanitra azy dia naka tany Jesosy reo izy mba atolotra ny tompo araka ny voasoratra amin'ny lalàna ny tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra atao masina ho an'i Jehova ary mba hanatitra fanatitra araka ny voalazo amin'ny lalànan'ny tompo hoe domona roa na zanam-pomelala roa taloha koa zany a tsy hoe taloha zay ny tena ara-baiboly ny zaza entina atolotra eo amin'ny tempoly atolotra tsofina rano zay le fanoloran-jaza le ataontsika rapitso a tsy fanoloran-jaza fa ny ataontsika rapitso a batisa ohatra natao tamin'i Jesosy a tamin'ny fahatelopolo taona nampidirina letika atao anaty rano a dia nivoaka avy tao anaty rano fa teto zany a tsy batisa akory io io zany le tsotrony izy dia le tsofina rano dia matetika any amin'ny fiangonana le asiana rano ny loha fa tsy batisa fa fanoloran-jaza no anarany manomboka androany zany anao rehefa many dia ay andehanao fanoloran-jaza hoe fa tsy hoe anao batisa fa ny ankizy tahaka an'i Jesosy a tsy mila atao batisa fa ny batisa dia batisa ny fibebahana olona efa nanota no afaka mibebaka ravana malala alleloia zay aloha tsy zay akory ny toritentsika androany fa momba ny Simeona fa fanazavana fotsiny iny zao ny zavatra nitranga ty lehilahy ty a efa antitra dia efa tokony a andeha izy efa tokony ho faty
efa natratra ny teny fikasana 70 raha tahiny mateza ozy Mosesy ry havana malala efa niandry depart le laty fa misy zavatra ray mbola nindrasany misy zavatra ray zay tsy possible mbola tsy tokony ho tonga aloha fa mbola andrasana io zavatra io zao no teneniny anjely taminy ry havana malala efa tonga tamin'ny fanahy masina dia miteny taminy nanao hoe amin'ny 2020 tsy ahita fahafatesana ianao mandra-pahitanao ny kristiany tompo zany hoe misy zavatra mbola atao hitanao aloha vao maty ianao zany hoe tsy natahotra mbola ho faty mihitsy ty lelatina dia efa niandro depart azy fa efa nitenen'ny fanahy masina taminy fa raha tsy mahita an' Jesosy izy a dia tsy mbola ho faty aloha nefany a ny olona rehetra efa miandryandry efa mananotanina ihany giarainy a hitanareo hatramin'ny fandehany ve efa manomboka ame manjoko mihitsy miomakomany nareo fianakaviana fa dia efa natratra teny fikasana efa nalehibe anaka izy a dia efa mivonimbonina ny olona mahita azy isan'andro a mahita ny fandehany ny fiteny ny volo me fotsy ny sisa mandroso amin'ny fahaterana dia zao tontolo zao efa mieritreritra ny ahita azy ho faty efa vao misy midoboka kely dia efa maty ngambo zay misy SMS tonga tamin'izany Simeona ngambo any lasa satria Simeona azo amoron-tevana Simeona ohatrany efa eo irindra raha miala erson vao namaky an'io teny io dia ho anao mihitsy zany ty teny ty alleloia alleloia dia zao rehefa namalala fa misy zavatra midona zay taloha za misy havanay zay tontonay zay rehefa zay tontonay zay tamin'izany tsisy SMS tsisy telefona fa raha vo zay tontonay zay tonga ao amin'ny andro arivariva na alina be tamin'izany zay mbola kely dia vo mandondona i tontonay io a dia orinana fandondonana vo miteny fotsy hoe izy zao dia vo miteny ny anarany dia tonga dia mitomany ny reniko na to dia mitomany resy tsy mbola fantatra kory hoe izy fa fantatra hoe misy maty raha nisy olona narary mafy tany amin'ny hopitaly misy olona tsy de salama rehefa mandondona io tontonay io maty zay izy misy maty zay dia matetika iny olona iny tonga dia fotriny hoe tonga fa vao mampalahelo foana fo zay tontonay zay mandondona fa oriny zay amin'ny alina fa teto ry havana malala ny olona mahita azy hoe efa azo amoron-tevana Simeona fa Simeona tsy natahotra ny mbola andeha aloha fa efa nitenenina anazy fa tsy andahoany ty tany ty izy tsy ho faty izy raha tsy mahita ny Kristy any tompo raha tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra za dia hiteny aminao ianao iny fahitan'ny olonanao azo amoron-tevana fa za rehefa raha teteny vavao mafaly aminao androany a ianao io tsy miala eto zany tsika samy faty daholy fa tsy ala eto zany ianao raha matoky an'Andriamanitra ka metraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra ataovany marina ny vava na dia anaty fahasahiranana ianao na dia anaty aretiny ianao fa tsy miala eto zany ianao raha tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy maty amin'ny fahafambaraka zany ianao tsy resy ny fialanao eto amin'ity tany ity fa ity laha ty tenenina tsy miala eto ianao raha tsy mahita an'Andriamanitra tsy miala eto ianao raha tsy mahita ny Jesosy ianao io tsy miala eto ianao raha tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao io tsy maintsy asandratr'Andriamanitra any amin'ny toerana tokony isy ianao eo amin'le fotoana anankiray iandrasan'ny olona rehetra misy olona tsy tonga eo fa ianao tonga eo ianao vao miala eto tsy haiko tsy voatery ho tratrantitra ianao tsy voatery tratrantitra vao maty ry havana malala tsy tompony zany ahako tsy anany andro iainako fa an'Andriamanitra fa ny zavatra fantatro raha mbola io Andriamanitra io ny fikiriko sy arahako tsy maintsy sy mahita ny voninahiny aho vao miala eto halleloia dia zao zavatra nytenenina tonga avany a Marisy Josefa izy teo amin'ny tokotanin'ny tempoly antitra ho azy Simeona antitra be fa tsy nampanahazy ny fiainany ary izy io a sady antitra rabatana no antim-panahy be tao amin'ny tempoly izy io matahotra an'Andriamanitra nampatahotra ny olona no aviny fa izy tsy natahotra an'izany hoy izay tsy maintsy misy fotoana alleloia tsy miala eto raha tsy mahita an' Jesosy aloha misy zaza maro tonga teo nitsofiny rano fa fantany fa mbola tsy ho avy zany fa misy zavatra anankiray andrasany dia ny fahitany ny voninahitr'Andriamanitra ny fahitany an' Jesosy eny an-tanany
Halleloia. Misy aminao malezolezo mararara fiainanao ohatry ny efa tady tena fiainan'olona efa tady potika tanteraka fa za tena anao androany tsy maintsy hitanao ny voninahitr'Andriamanitra vao miala eto amin'ity tany ty anao tsy maintsy hitan'ny olona any aminao ny voninahitr'Andriamanitra tsy io ny afaty anao manaova ny marina manompoan'Andriamanitra fa tsy io ny aretiny io ny afaty anao tsy olana io ny afaty anao zao ny teniny mivavaka izy de zao ny teneniny rehefa nandray an' Jesosy izy andiny fa 7 de nentiny fanamasina niditra teo amin'ny kianjany tempoly izy alefa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy mba anaovany fomba anaovany alaka ny fomba lalàna ny amin'ny zaza zany hoe atolotra zany de nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe tompo halleloia ankehitriny ny mpanomponao de alefanao ny fiadanana fa no masika efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra de fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao fa zako nahita ny voninahitrao tsika ravana misy zavatra osy izy tsika hoe hitako ny zavatra rehetra misy fotoana ohatry misy fetra zany endrasan'ny olona anankiray de rehefa io zavatra io tonga aminy de zay de raviny lanitra ka tsy takatra namaty am'izay ary tsy maninona tsony efa misy baolina mandeha baolina ry havana malala efa 0 5 minitra na 3 minitra sisany nino dizy ty ny faharetany lalao fa le adversaire anao mbola mafaty baolina ray tsy de olana aminy tsy maninona namaty ary fe fotapitra ny fotoana halleloia halleloia ohatry anao anatina trano anankiray nipetraka atao foana nangozozozy io trano io ohatry ny efa tady afafy io trano io fa nifindra toerana ianao nitahin'Andriamanitra anao hifindra trano voabata ny entana rehetrarehetra tsy ao ntsony ianao fa efa ty ivelany manomboka misy zavatra menjery io trano io manomboka ohatry misy menjery ranotapo sy ny sisa ozy izy ianao hoe tsy maninona io na menjery ary za efa tsy atsony za efa ty halleloia ozy izy le olona hoe ozy izy ozy izy Simeona alefanao ankehitriny alefanao amin'ny fiadana ohatry ny teteny izy alaivo am'izay Andriamanitra alaivo am'izay efa hitako ny tsara indrindra halleloia halleloia zany ny teniny ry havana malala tsy maninona fa alao ody amin'ny fiadanana am'izay fa efa hitako Jesosy io ny fetrany io ny tanjony io ny famantarany io ary io ny zavatra ambony indrindra tsy mbola hitany hatramin'izay ry havana malala rehefa hitanao ny zavatra rehetrarehetra vitanao ny fanamperana ry havana malala misy olona mpandeha voyage be de be efa tena tongany hatramin'ny toerana lavitra indrindra efa izy am'izay hipetraka am'izay afa vitako daholo ity lehilahy ty teny am'izay izy Andriamanitra izy tsy nangataka tao velavelona moa zahay fa zahatra teneny efa io hitako ny farany ambony indrindra ny ambony indrindra le Andriamanitra le voninahitr'Andriamanitra le fahazavany zao tontolo zao teny an-tanany tonga teo amin'ny sommet tonga teo amin'ny tapony farany ambony tsy olana amin'ny tsony ry havana malala vela ho any de ozy izy ankehitriny alefanao amin'ny fiadanana mampatsiahana ny tenin'ny Jakoba ry havana ndraiky jerentsika any amin'ny Genesis any amin'ny Genesis ty enina amby 7 i Jakoba ry havana Israely de mba niteny an'izany koa ny tantaran'ny Jakoba de fantatritsika tsara fa nisy 13 taona nampalahelo be mihitsy satria zao zanany tiny Joseph maty raha ny fahenony azy fantatritsika tsara zany tantara zany le nitenen'ny olona hoe tenen'ny ralahany hoe maty ange Joseph de maty de anomboka teo tsisy maminy tsony ny fiainany tsisy dikany tsony ny fiainan'ny Jakoba tena naminana ny pitolosy tsisy nity tsy nety tamin'ny tsony satria maty ny zanany satria tsy eo amin'ny tsony le zanany tiny le nomeny akanjo misoratsoratra zao nefa ry havana malala zao anefa halleloia any amin'ny Genesis 7 any misy surprise be ngeza be mihitsy satria zao efa nitenenina izy de
nisy fotoana aloha izy nytenenina hoe velona leka Josepha de milaza ny ten'Andriamanitra hoe efa nangatsika ny fony a misy zavatra efa tsy nahatena intsony a efa misy zavatra ngeravana efa adononao eo amin'ny fiainany ianao io na de tenenina fotsiny ianao mbola tafavoaka io fiainanao io de efa nameno an'izany rehefa tsy mety aminao tsony ozy ianao hoe efa mangatsika ny foky mbola ho azo io valim-bavaka io ranabavy efa mangatsy eny amen sisa ozy ianao fa nangatsika ny fony fa nisy surprise ngeza be mihitsiny tsy teny tsony fa lefa tena nofo mihitsy any amin'ny Genesis 4:20 andiny fa 20 ary Joda no nirany meloaka any amin'ny Josefa mba hanoro ny lalana ho azy ho any Gosena de tonga teo amin'ny tany Gosena izy ary Josefa nampanamboatra ny kalesiny ka niakatra hitsenan'ny Israely ray tao Gosena izy ary raha niseho taminy izy de namihana ny voziny ka nitomany ela teo amin'ny voziny niona ndray 13 taona ty ariny niona ndray izy mianaka ho zaza efa neritretina ho faty zaza efa neritretinao tsisy tsony i Josefa koa tahaka izany hozy Josefa matsindralany mbola velona any va ikaky satria efa tsy nanapotsony Josefa hoe mbola velona ikaky efa neritreretiny tsy ho hita ntsony satria hozy efa maty ny areti-po iny fantatro ny fitiavana iny anahy mbola velona any va ikaky anisan'ny zavatra nanontaniany Josefa voalohany any rahalahy andriavana malala mbola velona any va ikaky satria raha ny tokony ho izy tsy velona tsony ikaky riavana malala ozy ianao manontany hoe tsy mbola velona any ve ty fiainako ty mbola mety hitsangana ve zao fiainako zao mbola mety tsy fantatro avy mbola mety ho sitrana ve ty aretiko ty mbola mety hiverina ve ny vadiko mbola mety hitsangana ve ty fiainanay boka ny trosy efa tsy hita tsony zay atao mbola hiverina aminay ve zany hoe zay anana fiainana mahafinaritra zany misy fotoana ianao efa mangatsika ho any fonao misy fotoana efa tsy te heny fampahirezana zao zany hoe efa ela nandrenesako an'izany efa ela nandrenesako any ambato bevoky fa mbola tsy teraka ihany mandraky ty ny androany fa za te teny aminao androany raha Andriamanitra no resahantsika eto afaka teraka ambato bevoka ry havana malala satria ny Andriamanitra toriko aminao eto androany de le Andriamanitra ny endry sy ny amainina le Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra le tsisy zava-mahagaga zay tsy hainy atao ny zavatra rehetra de hainy atao zao ny tenin'ny Jakoba rehefa mifamihana ela be teo izy mianaka elaela mihitsy teo mifamihana azoko antoka fa elaela tena mety hotondrana raha mangatsika kely mihitsy aloha viva kely verina famihana ndray Josefa ela be 13 taona ive anao mbola dada zaka efa tsy nanateny hitanao tena azoko an-tsaina io fifamihinana io mety tsy fantatro firy minitra mety tsy fantatro fa mety tena otsaky ny ranomaso ny akanjon'izy mianaka rehefa mihana tena fifaliana ange zany fifaliana tena nampitomany ange zany io raha masotsika io mantsy ravana rehefa mifotsika ny voakasika malahelo tsika mitomany faly tsika mitomany misy fotoana tsika tezitra mitomany fa raha ny masom-pifaliana hoe zavatra tsy neritreretinao tsony fa mbola tonga eo aminao ndray de zany ny atao hoe fitahiana mampitomany fitahiana mahatorotoro fo de tsofoko rano mba ho tonga amin'ny fiainanao zany izy zavatra tsy hitanao hatram'izay efa nangina teo aminao mihitsy zany resaky zany misy fotoana mitady aheno zavatra zany nao de efa tsy tianao nany aheno an'izany azy misy fotoana efa tsy tianao tsony efa mangatsika tanteraka ny fonao ny amin'io vavaka zay nangatahanao io amin'ny fotoana ifamihana amin'io valim-bavaka io ianao ifamihana amin'io fiainanao io ianao ifamihana amin'ny fiainana mahafinaritra io ianao de andranomaso ny amihinanao an'io ozy ianao eve mbola misy an'izao ihany de tomany izy mianaka ironao tenin'ny Jakoba ironao tenin'ny Jakoba rehefa mifamihana ela be teo ry zareo de rehefa mihana ny voziny ka tomany ela teo amin'ny voziny
andiny fatelopolo ary hoy Israely tamin'ny Josefa hoy Israely tamin'ny Josefa aoka ho faty amin'izao satria hitako ny tavanao fa mbola velona ihany ianao. Hitanao ry havana mitovy tamin'ny Simeona ilay nitenina anao hoe alaivo amin'ny fiadanana aoka andeha amin'ny fiadanana amin'izay fa hitako Jesosy. Teto hoy Jakoba hoe velao amin'izay aho faty ampianazay feno ny fifaliako feno ny fiainako niaina zavatra mahafinaritra hatramin'izay nandalo ady fa hitako ny voninahitr'Andriamanitra ankehitriny velao amin'izay aho faty. Tsy nahafaty azy ny aretim-po, tsy nahafaty azy ny alahelo, tsy nahafaty azy ny volangatsika, tsy nahafaty azy ny tsy nino intsony fa velona Josefa. Fa hitany amin'izay dia izao no teneniny hoe velao amin'izay aho faty velao amin'izay aho faty. Vainga antsika nieritreritra ny rota nitory an'ny rota teto ry havana malala ranabaviana nitory an'ny rota tamin'ny terinandro te irota nge rava lefa isika lasa 4 tsy hoe saika fa teny efa 4 fa 4 tsara tarehy kely ianao ike 4 kely ny fahitanao ny fiainanao fa ianao ike tsara tarehy anao natry an'Andriamanitra ny fahantranao tsy mampiaina ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mbola mahafatifaty an'Andriamanitra foana ianao, mbola manin'Andriamanitra foana ianao, io aretinao amataonany amam-bolana io. Ry havana efa indraindray tsy mahate hijery intsony na nitarehanao azy. Mety misy olona eto efa vehivavy fa ohatra anazy ao ny volony satria nandalo cancer ianao, nandalo aretina ianao, efa tsy mahate hijery ny olona intsony ianao. Fa zany teny aminao ohatra ny efa 4 kely ny ara-pahasalamanao, ohatra ny efa 4 kely zany mihitsy ny ara-pitahinao, ohatra ny efa 4 zany ny fifalinao, fa eo anaty an'Andriamanitra mbola manjamanja kely mahafatifaty kely an'Andriamanitra ianao. Ry havana fa tsy toerana fatenyrota tsy ry havana malala ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy eo amin'iny fotoanina mahafaty azy, tsy eo ambonin'io fandrinany eo taly io mahafaty anao. Raha mianao ny tenin'Andriamanitra tianao androandry tsy hoavelan'Andriamanitra ho faty zany ianao raha tsy mahita ny voninahitra ary andeha amin'ny fiadanana ianao ho vokiandro ane ianao. Ry havana malala ho tsipotsipona tenyrota ozy rota tsipotsipony aty aloha mandra-pahafaty ny fahantrana tsy ry havana tsy ry havana nahita ny voninahitr'Andriamanitra irota lasa vadiny Boazy, lasa tompon'ilay Sara, le olona leneka viny taloha mba andatsao kely salohim-bary lasa mpanampiny, lasa olona veziny. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy maty teo amin'izany fotoana zany. Afaka mody amin'ny fiadanan'izy rehefa antitra ry havana satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra izandro aminy teny anao io mitsakay ianao ny tokantrano andry mandalo aty be mihitsy ianao. Inona ny adinao, inona ny adinao, fa tsy io ny elanao eto, tsy hivibona amin'io ianao hiala eto fa mifikiry ianao amin'Andriamanitra, mifikiry ianao amin'Andriamanitra. Amin'izany fotoana zany tsy olana aminao tsy nyzany maty zany ny sandrana teo aminao nge voninahitr'Andriamanitra raha maty amin'izao ianao nefa anao mba nivavaka fa baraka Andriamanitra. Zay ny famantarana omeko anao. Za tsy miresaka amin'ny olona tsy mivavaka mialatsiny za tsy miresaka amin'ny olona mafy tsy mety mivavaka, tsy mety toriana tenisana tsy mety manatona Jesosy, tsy miresaka an'ireny olona reny tsy fantatro. Betsaka ike ny olona matin'ny accident betsaka ike ny olona matin'ny aretim-po betsaka ike ny olona matin'ny areti-tsainy betsaka mamoy fo betsaka mijanona tampoka amin'ny fony satria tonga hatrany ny polisy mandondona akazy za tsy miresaka an'ireny olona fantatro ny am'ireny. Ny zavatra tiako fantatra androany ianao mifikitra amin'Andriamanitra io, mandalo ady ianao fa mbola mifikitra amin'Andriamanitra, miantitra ianao, mihosa ny fiainanao, ny vatanao fa ianao mbola mitohy tahaka ny Simeona, mitohy tahaka ny Simeona, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, manompo amin'Andriamanitra, mitandrina ny tetin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ianao mihitsy ndresahako androany, ianao mihitsy ndresahako androany. Tsy kipony masonao ry havana, tsy ala eto zany ianao raha tsy pahitan'Andriamanitra anao ny voninahitra. Amin'izany fotoana zany hoe ten'Andriamanitra sy tofananao amin'izay andeha amin'ny fiadana efa hitako Jesosy efa hitako ny voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Teto tsy olana tamin'ny Jakoba ntsony hoe raha maty tamin'io Jakoba raha maty talohan'io tena tsy maty tamin'ny fiadanana ry havana, tsy nahita voninahitr'Andriamanitra, mbola sombitsopony ry havana nitany hatramin'izay fa io ny raisiny tena faratapony ianao mbola misy fitahin'Andriamanitra faratapony miandry anao ambadimbadika ao.
za tena teteny aminao mbola tsy ilay nandalo talohany androany fa mbola misy voninahitra Andriamanitra ngezabe, misy tanjona ngezabe tian'Andriamanitra hotratrariny eo fiainanao. Ny fandalovanao teto amin'ity tany ity ho souvenir tsara anao amin'Andriamanitra ny ambony any. Ary ianao fa miditra ny lanitra ianao dia tokony izao Jesosy miteny aminao, midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa anao hoe toraka eo atongony teny misaotra Jesosy ah, halleloia, misaotra Jesosy ah. Tsy afa-baraka ny alatany, tsy afa-baraka ny alatany. O tsy nanaovan'olona oabolana hoe asam-pamivavaka lasa ohatran'ny reny ny efa rany. Fa itonga Jesosy tsika amin'izany hoe misaotra Jesosy ah, misaotra fa ny alina amboninahitra. Hitako ianao, hitako ny voninahitrao. Halleloia. Mosesy a saika maty elonao tsara. Mosesy a nitsoaka ny alany tany Egypta. Izy zanaka natsangany Farao a, fa nitsoaka ny ala tao izy, nitsoaka ny ala tao. De Mosesy ravana saika maty tany anefitra izy, saika tsy tody nahita tanàna tsony Mosesy fa reraka. Raha mijery an'le misy dessin animé iny a, les 10 commandements ka manotitran'izy raha tsy diso ahako, de misy azay tantara zay mihitsy. De Mosesy efa reraka be teo a, de na le vorona le mpinany reny aza, vorona piaza efa niodikodina saika hinana anazy, saika maty. Fa zao ravana malala, tsy mahatoan'ny vorona programmany, fa tsy maintsy mbola hita voninahitra Andriamanitra tsy misy ohatr'izany. Lehilahy anankiray 20 taona nametrahan'Andriamanitra programa teo amin'ny fiainany. Ka tsy le any an-tany efitra izy neka maty, saika maty, ekeny zany. E misy aminao nge fa saika maty, misy aminao nge etretin'ny olona efa endrasan'ny olona fotsiny hoe Simeone. Efa endrasan'ny olona fa azafady fa Simeone miandry zavatra anankiray izy. Misy faratapony, halleloia. Misy faratapony amin'ny fifaliana, misy faratapony amin'ny fitahiana, misy faratapony amin'ny fahombiazana. Voninahitr'Andriamanitra zany, Jesosy eny an-tanany zany, mbola endrasan'ny io ravana malala. Hitanao ravana, reny zavatra nalovantsika talohan'izao reny, mbola tsy izy reny. Ianao raha mifikitra amin'Andriamanitra, mbola misy zavatra andrandraitsika amin'Andriamanitra. Mandalo ady ianao androany, tsy io jerenao, fa zao fotsiny tenenina Jesosy a, ianao efa niteny fa melohan'ny alako eto, Simeona nahitanao, za mba tia hitanao, tia hitan'izany hoe voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako zany. Mety misy olona eto, za tena mahafantatra olo loatra zany ravana hatramin'izay nenany, tsy nahita fifaliana zany olona zany. Voateraka de fa tao anatina tokantrano miady, na kamboty, any am-pianarana voailikilika, tsy mba niaina tamin'izany hoe resaka hoe fifaliana, ohatry tsy niaina taminatin'izany hoe fisina, ohatry niaina tanatina taizan'olona ery foana, tsipitsipy aria, tsy ohatry tsy nanana fiainana nininy. Mianatra indray, vao nianatra de mety nianaka taman'olona, de mitoejaza. De rehefa mitoejaza de tany anaty tokantrano de vonoiny ny vadiny de tsisy ninona miadana, tsisy ninona misy fa de fitahotra tebotebo, tsisy ninona miposaka mihitsy ny fiainan'izany olona zany. Vady mamolava, ny fianakaviana manenjika, tsisy ninona. Na ny vola men'olona tokony men'olona anao nanasa ny lamban'olona raha tsy omenao. Misy olona tena tsy nanana fiainana zany mihitsy. Fa zany olona zany ravana, raha mandeha manatona an'Andriamanitra zany, ka mandeha amin'ny fahamarinana zany olona zany, za te hiteny anao fa tsy eo amin'io ny hafatesanao, tsy eo amin'ny toerana io, tsy eo amin'io endrika misy anao io, fa tsy maintsy tonga eo amin'le fotoana anankiray ianao ka hiteny tsy maninona amin'izay na maty raha efa hitako le izy. Iza le izy? Jesosy ry havana. Jesosy ry havana. Nahazo ny olona rehetrarehetra le mpira anankiray multimilliardaire taloha tamin'ny taona 450 nalaza be ilay nanana roplanina vita volamena, volamena daoniny anatin'ny roplanina. Manamboly zany. Fa rehefa nanontani'izy hoe faly ve ianao, de niteny izy hoe tsy faly aho, misy zavatra hitako tsy ampy eo amin'ny fiainako. Ohatra tsy nehitita ninona le tsy ampy, fa ny olona miaina ao amin'ny fahampianan'i Jesosy de mahita fa Jesosy ny tsy ampy eo amin'ny fiainany sisiny. Maty an'izy nefa rany, maty tanora.
fa ianao mety mifanohatra amin'izany zavatra iainanao ivelany. Le zavatra tsy ampy tamin'ny olona io iazakazahana aingana. Fa rehefa eo aminao Jesosy, tsy maintsy mitrotro an'io ianao. Mitrotro an'io voninahitr'Andriamanitra mahita maso an'io ianao. Vao miala eto amin'ity tany ty. Halleloja. Mosesy ravana saika maty tany, fa tsy maty tany. Tsy zany programan'Andriamanitra amin'ny Mosesy, tsy zany. Ny programan'Andriamanitra amin'ny Mosesy mitondra olona nalinaliny. Nampahoriana ndritra ny 400 taona. Mampepita an'ireo ranomasina mena, mampianatra an'ireo lalànan'Andriamanitra, mananatra an'ireo, mitantana an'ireo, mivavaka an'ireo, manapatonga an'ireo tonga amina toerana anankiray. Nampanantenan'Andriamanitra, tsy tonga tan'ireo ratsy Mosesy. Ireo tsara, amaky ten'Andriamanitra ntsika any amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 4:30. Ny soramandry nahafatesan'i Mosesy sy nandevenana azy. Ironao tsara. Nampalahelo kely ny tantara teto. Ohatry ny hoe misy mamaky ny tantara eto dia ohatry ny mampalahelo kely, ohatry ny hoe mihetsika kely zany fo. Eto zany le hoe ohatry ny hoe amin'ny faran'le tantara e. Ny nahafatesan'i Mosesy sy nandevenana azy dia niakatra niala tao Moaba, Arbota Moaba Mosesy ka nakany amin'ny tendrombohitry Nebo. Ao atapon'ny Pisga tandrifin'ny Jeriko. Ary nasehon'i Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana, sy Naftaly rehetra, sy ny tanin'ny Efraima sy ny Manase sy ny tanin'ny Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana, ary ny tany atsimo sy ny ao amin'ny lohasahan'i Jeriko, tanàna Berofi hatrany Zoara. Ary hoy Jehovah taminy, io ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, omeko ny tanànakao izy, nataoko mahita azy ny masonao, nefa tsy ho tafita ho tonga eny ianao. Ravana malala. Ny tena nasiana Mosesy tamin'io toerana ambony indrindra, tendrombohitra farak'izay ambony indrindra tamin'izany andro zany. Dia afaka natazana. Na dia tendrombohitra aza hitany, fa tendrombohitra ambany. Dia hitany daholo. Ohatry ny raha any Brezila zany dia eo atapon'le tsangambato be iny, eo atapon'iny mahita Brezila ray manontolo. Raha tsika ny anaty rova ary mbola misy tsita. Fa io masy any Brezila iny tena dia ry atapony be mihitsy le tsangambato be iny no eny amin'ny tapony iny. Hitany daholo. Azao ny tenin'Andriamanitra. Dia nampisehoan'Andriamanitra anazy le izy. Hitanao ry havana malala. Teo mihitsy ny tanjony ny olona tsy mieritreritra koa hoe be mieritreritra tsy tonga tamin'ny tanjona Mosesy. Ny tanjon'ny Mosesy eo mihitsiny. Eo mihitsiny. Nahatafavoaka ny olona. Ny anjaran'i Mosesy ry havana malala. Halleloja. Ny anjaran'i Mosesy tsy ny hoe niditra ao tany Kanana. Tsy zay. Fa ny anjaran'i Mosesy teto tany dia zao ny mitondra ny zanak'Israely manapatonga ny amin'io toeran'io. Nentin'Andriamanitra amin'izay izy dia niteneny. Hitanao izy izy ireo tanàn'ireo, ireo le tanjon'ireo. Hitondra an'ireo olona ireo sady mahita ny zanak'Israely zany mitezanao amin'ilay toeran'i Mosesy fa aleverinao satezitra. Io mantsy ry havana tsy raisina amin'ny lafiratsiny hoe satria tsy niditra tao dia nampalahelo dia tsara fantatrao. Fa i Mosesy angery havana misy tenany hoe nalevina izy fa ny tena marina angery havana. Mosesy angery havana nakaniakatra velona tany an-danitra. Tsy misy mahita ny fahasan'i Mosesy mandrakity ny androany. Aiza ary fata Mosesy? Aiza ary fata Mosesy? Aka nalain'Andriamanitra ka. Nalaina niakatra ny an-danitra ka. Zany natonga ny Mosesy sy Elia ny ao tamin'i Jesosy teo tendrombohitra. Mosesy sy Elia samy niakatra velona takandrenoka tany an-danitra. Ny tanjon'Andriamanitra taminy tsy niditra ny tany Kanana. Hoy Andriamanitra hoe Mosesy, inona zay tany Kanana? Tsara nge tany Kanana e. Fa zao, hoentiko any amiko mihitsy ianao. Niala teto Mosesy, ry havana, nahita an'izany voninahitr'Andriamanitra ireo fa tafita, io le tanàna. Io le tanàna. Tsy tany amin'ny ranomasina mena, mbola misy ty tany efitra 20 taona. Tsy tany. Tsy fotoana fahafatesan'i Mosesy any. Tany any efitra izy nitsoaka avy any amin'ny farao tsy eo ny hafatesany. Tsy eo. Tsy eo ka.
tsy any amin'izy hoe miona amin'ny farao sy ny pisikidiny farao tsy any no mahafaty azy. Tsy averan'Andriamanitra mikipy ny masony raha tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra ny faneken'Andriamanitra tanteraka hoe io Mosesy io ny vokatra, io ny vokatra reny ianao. Ny talao tampoko ny amin'ny reto mifola ho any reto olona ireto mafy ny ariavana natrehan'i Mosesy zany e. Fa zao io tonga teo izy, tonga teo amin'ny tanjona ary napetrak'Andriamanitra tamin'ny toerana ambony ary tenin'Andriamanitra io le omeko ny olona fa tsy nomeko anao fa nomeko anao miala etenao. Tonga de any amin'ny tena izy any an-danitra. Zany hoe Mosesy le havana malala tsy maty tao amin'izy le mbola ohatry ny afahafindry, le izy ohatry miambakavaka fitendry, le ohatry mbola miafiafy eo anatrehany Mosesy farao, le izy ohatry mbola betibety kely ny olona, le izy ohatry mbola vavaka ho an'ny olona, le izy ohatry mbola omeny olona tsiny, le mbola edivadivan'ny olona. Tsy eo no mahafaty amin'ny Mosesy. Fa ny alan'ny Mosesy teto napetrak'Andriamanitra amin'ny toerana avo amin'izay de tenene vita Mosesy io le izy io. Reo hitako eto mihitsy ny fifalian'i Mosesy ndry reto zaza maditra kely reto tonga ty any izy reto, vita ny asany, vita ny anjarany, tonga teo izy. Halleloja, halleloja. Ianao io ry havana malala tsy tonga eto ianao. Ianao io ry havana malala, za tena teny aminao, tena ampahiranao androany, fa tsy amina fotoana ohatry zany mihitsy no, tsy amina fafambaraka zany, fa tsy maintsy ho hitanao zany ranon'oram-batravatra, ny ranon'orana faratry atsapanao an'izany voninahitr'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao zany. De ody amin'ny fifaliantsika amin'izany. Izy ary avana tsy mba teo tonga amina tanjona anankiray. Paoly nanana tanjona. Ny tanjony Paoly rehefa niova fo izy zavatra ray ihany, zavatra ray ihany. Nijoro eo anoloan'ny Kaisara, andahateny eo anoloan'ny Kaisara, hitory-teny eo anoloan'ny Kaisara. Zay ny tanjony. Ianao tsara, saika tsy tanteraka Paoly io. Ny azo moa mahafinaritra fa saika daholo fe saika ny zavatra fiainany. Zao zany zavatra nitranga ny soramandry amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito amby roapolo dia nitondrana ny Paoly nakany Roma sy zavatra nijo azy teny an-dalana. Vaky ny sambo teto. Vaky ny sambo to dia vakisika amin'ny andiny faraika amby roapolo satria manjary lava. Ho tena Andriamanitra. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo dia Paoly nitsangana teo afovoany ka nanao hoe ny tompoko lao tsara raha mba nihaino anareo ka tsy niala tao Kreta mba tsy ho nahitana zao fahasimbana sy fahatiantoko zao. Ary ankehitriny mananatra anareo mba atoky fa tsy ho faty, tsisy ho faty anareo fa ny sambo ihany no very. Inona tsara sana metoky olona i Paoly fa tsy ho faty ireo olona ireo satria nahoana fa izy Paoly iza i ny olona tsy ho faty ny olona. Zao ny antony. Dimy fatelo roapolo. Ary nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko samy tompoko nitsangana teo anilako tamin'ny alina ka nanao hoe aza matahotra ary Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehany Kaisara ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Ko matokiry tompoko lao fa mino an'Andriamanitra fa ho tonga araka ny voalazany tampoko izany. Efa tsy maintsy fefika eto amin'ny tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Havana malala. Nisy ady mafy lalovana teto. Ny anetsika mieritreritra hoe Andriamanitra ho faty ahako satria mikorotana ny sambo kely. Vaky ny sambo. Zara raha tafity lomano. Lomanina dia tonga teny amin'ny nosy. Mahafaty ange zany e. Firy maty tamin'ny Titanika rendrika. Fa i Paoly ravana tsy nataotry no faty. Efa nivangina melo izy. Fa tsy maintsy ho tonga eo Kaisara ianao. Ny anjely ny teny taminazy tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara izy. Ary rehefa nomen'Andriamanitra azy le olona rehetra miaraka amin'ireo zany hoe ireo olona ireo tsy maintsy sy ho tonga any amin'ny tany miaraka amin'ny Paoly. Ary Paoly tsy maintsy tonga
itorotely itsanga andahately eo alohany kaisara zany hoe na inona zavatra ny lalovana tsy natahotra Paoly revana na nisy nitifitra ary Paoly tsy natahotra raha nisy basy tamin'izany satria zavatra fantana mety ho voatifitra izy fa izy tsy maty izy tsy maintsy mbola itsanga eo alohany kaisara na nisy sakafo na tsy nisy sakafo na nahanitra na manan-karena na inona na omby na tsy naomby tsy any ny problème any Paoly ny zavatra fantana ny fefarany io tsy maintsy itsangana eo alohany kaisara tsy miala eo Paoly tsy miala eto amin'ity tany ity raha tsy tonga teo amin'ilay fisandratana tonga teo amin'ilay tanjony teo amin'ilay faniriny ngezangeriavan'izany faniriny zany itsangana eo amin'ny eo alohany kaisara eno itoriteny nem Paoly de zao ninona zavatra efa niseho tamin'ny anjely za koa teteny aminao impiry miteny aminao ny anjely amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra misy anjely nge mipitsipitsika aminao tsy zany anjely fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ampitonen'Andriamanitra mipitsika aminao ange ny anjely ry havana fa ianao tsy ho faty fa ho velona tsy maintsy tamavoaka amin'ny olana io ianao tsy maintsy sitrana amin'ny aretina io ianao tsy maintsy mivay io zavatra lalovanao io ny zavatra rehetra koatr'izay aza de esan'ny lohanao loatra misy teny niova ndray nge le teny niova ndray efa nentina mavaka de manomboka ame tsara zay dozany ianao ohatry ny ratsindray androany tsy maninona io na ny ratsy kely azy fa ianao tsy maintsy miseho alohan'ny kaisara le zay fotoana zay tsy maintsy mpanjinao miantitra ihany Simeona fisy tsy nanontany olona kory izy tsy nanontany tsy nijeha tamin'ny internet inona ny fitezatena raha mbola teo velona elaela fa ny zavatra fantany ninona fahanterana misy eo aminy ninona fahosany eo aminy tsy miala eto izy raha tsy mahita maso ny vonahitr'Andriamanitra tany nge tokony tsy akivy anao fa maninona ianao ny kivy fa maninona ianao no tena ohatry ny sarotra aminao mihitsy nino hoe za zao ve ka ianao io mihitsy mbola tafavoaka ianao io zavatra lalovanao io tsy fampitehana io ianao io tsy maintsy voka narovina ho narovina za koa tsy miteny tsy maintsy hotratranotra 20 taona daholo tsika fa manana tanjona aminao Andriamanitra matalona nge Stefanina fa Stefanina nge revana ny ala tetina Stefanina rery nge revana nita zany hoe lanitra misokatra zany tamin'ny mpianatra io misy lanitra azoko antoka koa fa ry Paoly rehefa nitapahadoa nahita an'izany fa Stefanina tena nahita mihitsy tena nahita lanitra misokatra tsy manino am'izay ho Stefano ho fatiky lanitra very havana kosa nitanao misokatra iny nandrarainao zay torabato antsony misy mihitsy arany hoe toray kokoa mba ho faty so tsy maty eo lanitra efa misokatra fa ataovy mafimafy nitoraka mba ho faty so de mba tsy velona eto so de mba tsy maty eto ka tsy hitako tsy miditsy amin'ny lanitra misokatra io kory alleloia John ngery havana John rehefa mijery ny tantaritsika de i John rery ny mpianatra Jesosy tsy maty martyr i John rery nefa John ngery havana efa natsipy tanaty menaka mamay efa nazery avy eny ambony be tsy maty nanana programme Andriamanitra John ianao mbola noratra apokalipsy fa John noratra apokalipsy zany ngery havana tena nahita ny voninahitra lavo tamin'ny tany nahita ny Jesosy efa antitra be izy tany amin'ny nosy Patmo izy natao sesy tany antitra be mihitsy ny John fa izy efa nampanantenaina tsy maty martyr ianao fa hanoratra ny apokalipsy ianao voasoratra am'izay ny apokalipsy azoko antoka mihitsy am'izay John afaka maty afaka mody am'izay hitako ankehitriny ny voninahitry'Andriamanitra Jesosy misy ngery havana niteny tamin'ny John zao avy soratany de manoratra izy ny amin'ny apokalipsy zao ndray lazaina zao ndray tenenao nge zao zavatra zao fa zao ndray ny zavatra hitranga zao de ninona talohan'io mety nisy fotoana tsisy sakafo tao ponja tao so zay izy John mbola tsy voasoratra ny apokalipsy mbola tsy fotoanan'izao mbola mila mahita ny voninahitr'Andriamanitra bebe kokoa za efa saiky mato efa saiky martyr fa tsy martyr fa manoratra boky ny apokalipsy za de teny aminao ry avan'androany Davida tratrantitra be
Davida tratrantitra be mihitsy. Davida ravana tsy niala teto izy. Ninona fikorotana natao? Tsy navelan'Andriamanitra nialaala fotsiny teto ka maty amboninahitra. Misy fotoana efa nitorahan'olona vato, misy fotoana efa niesoeson'ny olona, efa nororain'ny olona mihitsy. Fa tsy zany ny fomba ialan'ny olona zanak'Andriamanitra eto ravana. Fa na dia ory sy malahelo azy izy, tsy maintsy mbola naverin'Andriamanitra ihany amin'ny voninahitra sy ny hery. Ary ny ialany teo, voky andro, ny lamina amin'ny fanjakana, nipetrapetraka daholo ny mpanao raharaha rehetrarehetra. Mipetraka mihitsy ny gouvernemanta, ny député, ny sénateur rehetrarehetra, mipetrapetraka tsara mihitsy ny fanjakan'Israely. I Solomona efa nitsangana, efa namoaka namola vola ho zaza feno fahendrena hitondra fanjakana Davida. Ozy amin'izay Davida afaka mody amin'izay tsy fafambaraka. Raha izy tena le voahongana ho mpanjaka iny no riavana no maty, tsy te hierika tantaran'i Davida zany tsika rehetrarehetra. Tsy te hierika ary na diso fanaterana ny salamo. Fozy Andriamanitra soratiny salamo. Fa ianao tsy maty amin'io zavatra hitarainanao anaty salamo ianao. Tsy maintsy hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy maintsy ahita ny herin'Andriamanitra ianao. Ravana malala, milohan'ny ilanao eto, inona projet anao? Misy projet anao io. Minao fa nibetsaka amin'izany ara-panahy. Tsika miteny ho avy ny farany, efa kaiky Jesosy. Inona ny projet anao? Fa na afaka 2 andro aza tonga Jesosy. Anatin'ray andro mbola misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mbola hisy zavatra ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. I Samsona, evinao tsara ndray jery amaranako azy. Any amin'ny boky mpitsara, nametrahan'Andriamanitra hery, ny hery ny Samsona, dia nametrahany tanjo. Tena nafaka ny zanak'Israely amin'ny Filistiny. Fa zao ravana malala, nisy fotoana izy somary nanonao foana, somary nibolila. Fa zao ny zavatra nyteneniny. Rehefa Andriamanitra moa mindra fo dia nanomboka naniry ny volony na dia efa pokazany masony. Mpitsara toko fa 9:20. Ary Samsona niantso an'i Jehovah nanao hoe, Jehovah Tompo, mifona aminao aho. Tsarovy ka hampaherezy zao ndray mandeha zao monja ry Andriamanitra ô. Amaliko ny Filistina no ny anankiray tamin'ny masoko 2. Talohan'io Samsona, raha vakitsika ny ten'Andriamanitra ao aloha ao, dia rehefa te himemeny olona, lasa hitanao lasa mpanao atsikana. Olona lehilahy tena matanjaka, atahorany olona. Efa ataony olona rehefa te hiala voly ny Filistina tamin'izany dia zao. Ohatra hoe, rehefa faly ny fony, 520. Rehefa faly ny fony dia hoy izy, alao Samsona mba holaolao atsika. Laolao. Manaova paozina kanakana, goaik, ohatra zany. Naoko laolao Manaova tsikolobatita, refa bravo Samsona. Ao misaoty kely, misaoty. Manisa telo dia misaoty Samsona. Isa 2, telo. Samsona. Nefa Samsona taloha tsy zany vao miala ny Samsona tonga dia efa nataon'olona kilalao. Zao ravana malala, afaka maty teo Samsona. Fa raha maty teo Samsona dia afa baraka Andriamanitra. I Samsona koa nefa tian'Andriamanitra na dia tsy mendrika azy. Dia hozy izy Andriamanitra tsy miala eto anao raha tsy mahita ny voninahitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka hoe, Jehovah Tompo, mifona aminao aho. Tsarovy ka hampaherezy zao indray mandeha zao monja Andriamanitra ao amaliko ny Filistina. Anonitra izy zany. Mba ho hitan'ireo fa za tena toeran'ny herinao Andriamanitra. Halleloia. Dia nitanan'i Samsona ny andro anankiroa teo afovoany izay nanohana ny trano. Izy amin'io ny olona tsy mampantatra. Fa ny volony efa naniry. Halleloia. Volony efa naniry. Ny volonao afaka tapaka. Ny ositra tao anatinao afaka niala. Noho ny anao nanaonao foana. Ny herin'Andriamanitra teo aminao afaka ny heny. Satria ianao nanaonao foana. Satria tsika nanota. Fa ny tsy azotsika dia ny vola afaka ampandrin'Andriamanitra. Ny voly naniry mitondra hery tao amin'ny Samsona.
ary za teteny aminao androany fa ianao afaka mbola mampiasain'andriamanitra ianao mety misy olona efa kivikivy na ingamba ny farany vitako indrindra tamin'ny asan'andriamanitra nataoko tsia ianao ny verin-dalana atao ahoana moa am'izao sisy zao izy ny ten'andriamanitra za manotatsony fa za teteny aminao tsy io ny afatesanao tsy io ny alanao eto satria andriamanitra tsy te ho afa-baraka andriamanitra tsy te hanala-baraka anao tian'andriamanitra inge anao nanao tsy nety ianao fa ianao inge tiany fitiavana mandrakizay inge nitiavana ianao mivereny ianao fa tiany ianao de teny Samsona mba havereno andriamanitra mba havereno andriamanitra de zao de ny tanany Samsona ny andry anankiroa ny olona mieritreritra anao kilaolao izy fa izy efa mahatsapa fa maniry de zao am'izay hoy Samsona ho hitanareo am'izay androany halleloia ozy koa andriamanitra ho hitanareo am'izay androany de ny tanany Samsona ty andro roa teo afovoany zay nanohana ny trano ny anankiray tamin'ny tanany ankavanana andray tamin'ny tanany ankavia de niankina teo izy de ny olona mieritreritra mba mitsapatsapa inony de ataony Samsona nalainy ny andry anankiroa nitazominy ohatr' zao de ozy ny olona izy de anao inona koa io mba miankina fotsiny io de hoy Samsona oka hiara-maty amin'ny Filistina de nezahany mafy ka de nenjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra zay teo ny trano ary ny maty zay vonoiny teo amin'ny afatesany no be lavitra tamin'izay ny vonoiny tamin'ny andro ny ainany tanao ry havana ny alany Samsona teto nahita ny herin'andriamanitra tao anatin'ny herin'andriamanitra ary raha za koa ny teo amin'ny teniny anaoko maty tamin'io ndrao miverina ka misy delila hafa anapaka ny voloko indray tena nezahany nanao fanonerana izy ry havana malala nanao fanonerana Samsona ary ny zavatra tena mahafinaritra teo amin'ilay fotoana tsy niala teto izy tsy nahita ny herin'andriamanitra ndray be de be lavitra matiny ny olona tany ivelany nanandratra ny Samsona am'izay zany ny lehilahy an'andriamanitra fa nietsika tsy fahafahambaraka fa navita ny asany ary de noho tamin'ny fiadanana noho tamin'ny fitsarana vita ny anjarany teto za de teny aminao androany ety am-pamaranana ianao io raha mino ianao de tsy io fiainanao io tsy io ny farany hita amin'ny fiainanao tsy farany fiainanao io fa eny atenatena ny etsefatsefa ny fotsiny io fa tsy maintsy ampahitan'andriamanitra anao ny voninahitry ny anarany de ody amin'ny fiadanana ianao rehefa ariarina ny vokiandro fa tsy maintsy tonga eo amin'ny faratapony ianao tsy maintsy ahita ny maso ny voninahitr'andriamanitra ianao tsy maintsy hitrotro ny voninahitr'andriamanitra eo tananao ianao de ahita sy tsapan'izany de ozy ianao tsy maninona ntsony am'izay am'izany fotoana zany tsy ianao zany ntsony matahotra no faty fa niseho teo aminao ny voninahitr'andriamanitra ny sandatra ny voninahitr'andriamanitra teo aminao ary ianao ny sandatra fa tsy netra voninahitra de man'andriamanitra rery any matoka fa nampiranao zay teny zay inona lalovanao androany tsy mbola io le izy tsy io ny atao mampiasa ny sainao fa zao fotsiny tenenao androany andriamanitra za mbola hitoy atoky anao za mbola hitoy andeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao fa fantatro fa tsy fahafahambaraka ny rahako ety tsy fahafahambaraka no hitany olona farany eo amin'ny fiainanao fa ianao misandatra ianao tahin'andriamanitra ianao velona ianao mahomby ianao tahina mendrika an'izany ianao ary tsy ovelan'andriamanitra ianao raha tsy hitany masonao zany ivavaka tsika amin'izao fotoana zao tena misy ny tenanao androany hoe Jesosy eo mba tena te hahita Jesosy zany herinao zany mba tena te hahita Jesosy amin'izany herinao zany mba tena te hahita Jesosy amin'ity androany ity zany voninahitr'andriamanitra tena te hahita Jesosy amin'izany fotoana zany afaka hiteny hoe afaka mandeha amin'izay androany avana malala misy lala lefa nomanin'andriamanitra amin'ny fiainanao maherezy ianao tsy maintsy tafavoaka ianao tsy maintsy amin'ny voninahitra be no ahitan'andriamanitra ahitany olona anao miaraka amin'ny andriamanitra ao tsy maintsy ahitany herin'andriamanitra ianao
tsy maintsy hitany voninahitr'andriamanitra eo an-tananao ianao tsy maintsy arotsak'andriamanitra aminao ranorapitahina faraka atsapanao an'izany tsirony marana an'andriamanitra. Alleluia. Sotra Jesosy. Alleluia. Isanandro lalanao anomana lalanao anao any Andriamanitra ravana malala tsy maintsy hitaloha rano ianao tsy maintsy mahita lalana mivoaka ianao ivanao fitahina matretrika andehana amin'ny finoana. Alleluia. Sotra Jesosy. Alleluia. Tsika vavaka zany ravana malala amin'izao fotoana izao anomana lalanao anao any Andriamanitra ravana malala raha tsika vavaka zany naiza naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia atao tsika hivavaka tsika hiteny hoe Jesosy za Jesosy tsy ala tsy maintsy hitako Jesosy ny voninahitra aho atao tsika ravana hivavaka izy ianao tsy hahita ny voninahitra Andriamanitra ravana fa izy ianao tsy hahita voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao firy taona zay nanomponao an'Andriamanitra ozy ianao mbola tsy hitako mihitsy ravana misy ny voninahitra Andriamanitra lay Jesosy nasena ny rasany Simeona ravana tsy maintsy ho avy ny fotoana tonga avy any Marisy Josefa tsy taitra tsony izy nahita ny Marisy Josefa tonga satria izao noteneniny ity ilay nandrasana surprise taminy ravana surprise tamin'ny olona nahita azy mbola velona foana na dia fantatra azy fisy na fantatra fa tsy maintsy ho avy ny fotoana anankiray tonga ao an-tanan'i Jesosy ilay fahazavana ho an'izao tontolo izao fa dia mpivavaka iza loatra ianao tsy hahita ny voninahitra Andriamanitra ravana fa dia iza loatra ianao dia totombitana tahaka ny ahoana loatra ianao no tsy hahita ny voninahitra Andriamanitra fa raha Andriamanitra ny tokinao ifikiranao
tsy maintsy sy ho hitanao ary tsy maintsy ho tonga eo an-tananao hotrotronao ny fitahin'Andriamanitra hotrotronao ny fahazavana ny voninahitr'Andriamanitra hotrotronao eny an-tananao ny zavatra ataontsika androany dia itsika rehefa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ataontsika hiteny hoe Jesosy eo Jesosy eo ataovy tonga ety amiko ataovy tonga ety amiko apotra eto amiko ataovy hitako amin'izay le zavatra tsy natenaiko ho hita intsony takan'ny Joseva izay tsy natenain'ny Jakoba ho hita intsony amin'izany fotoana izany revana hiteny amin'izay tsika aloha tonga Jesosy raha ho tonga tsy manino ho avy ny farandro efa vitanay Andriamanitra efa miposaka taminay ny voninahitra manatenandra ianao fa tsy maintsy ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra revana tsy maintsy ho sitrany ianao tsy maintsy ho afaka amin'io ianao mialohan'ny havian'i Jesosy tsy fa fahambaraka no mendrika ho anao fa ianao misandatra eny atapon'ny tendrombohitra asandratr'Andriamanitra ianao sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanan'io ity makasitraka anao zay tompo malala mideranao zay Andriamanitra ary manome voninahitra ny anaranao nizaniza teto Jesosy androany nanatrika izao fandarana izao tena katahako aminao Jesosy ataovy tonga eo amin'ny toerana ambony ataovy tonga eo amin'ny faratapony amin'ny voninahitra ao reto mpanomponao reto misaotra Jesosy fa fantatro fa mendrika an'izany izy ireo misy amin'ireo amin'ny roa maraina ange Jesosy vao matory fa mivavaka mitady anao hatramin'ny ray maraina ireo isaka misy fandaharan'ireo eo foana Jesosy ninona aktivité natao teto Jesosy na fifatikanina na alim-bavaka eo foana ange ireo Jesosy mo tsy mendrika azy ve nitrotro anao eny an-tanany fahasoavanao dia teny amin'izay izy ody amin'ny fiadanana amin'izay rahatrizay alao ho avy amin'izay Jesosy raha ho avy efa hitako ny herin'Andriamanitra ary hitan'ny olona teny amin'ny herin'Andriamanitra tsy afabaraka ny anaranao teny aminy fa mitodika nijery azy ny olona ka nytenina anao ay ve misy vokany ihany izao fivavahana nataony hatramin'izay ay ve tena misy Andriamanitra tokoa tompony isanandro misy olona eto ravana misy olona eto Jesosy efa bedany fianakaviana mihitsy tsisy atao afa-tsy mijery ny telefona manaraka fitombavaka amin'ny alina rehefa sabata tahaka izao fa zao Jesosy atao fitsapan'ireny olona ireny fa misy vokany zavatra jereny amin'ny telefona fandaranao en ligne jereny isanandro io anenjehan'ny olona azy io Jesosy dia ho fahazavana ho an'ny olona rehetra ny fitahina ho ataonao eo ny aminy ny fisandratana ataonao eny aminy na ny olona manenjika azy aza Jesosy dia atsapa ny fahatsaran'ny Andriamanitra zay ny andrasany sotra Jesosy no manina ho azy ny lanitra no manina ho anay ny lanitra fa aloha mba ho hitanaiko no fitahina eto amin'ity tany ity ny fahombiazana eto amin'ity tany ity Jesosy ho any an-danitra zay Jesosy fa aloha mba ho hitanay zany finafinanay sy nofinofinay tanteraka eto amin'ity tany ity zany Jesosy satria Andriamanitra velona tompona isanandro eto ho any an-danitra izay fa aloha zay mba hiaina amin'izany fananakareny zany Jesosy fa misy olona eto miaina anaty fanitrana foana nefa olona mivavaka ho any an-danitra zay fa aloha mba ho salama tsara zay Jesosy akatsinina amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty mandra-piavinao Jesosy dia hitan'ny olona ny fiainanay dia ten'ny olona fa velona ny Andriamanitra tomponay sotra Jesosy sotra Jesosy androany Jesosy niza mijery an'izao fandarana izao eto Jesosy androany mialohan'ny havianao Jesosy na mialohan'ny alana eto amin'ity tany ity Jesosy tena hitany voninahitra ao zay tsofokorano amin'ny anaranao Jesosy zay olona rehetra miseho eto ny anarany Jesosy eo tsofokorano amin'ny anaranao reo olona reo mara-piavinao Jesosy ahitany voninahitra ao reo olona sotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao Jesosy reo olona rehetrarehetra mandray anjara miseho vahoaka mijery fandaharana andro aman'alina voaenjika noho izany Jesosy
mety misy am'ireo voarokany amin'ny sinagoga mihitsy Jesosy io fa se olo voninahitra ao Jesosy milohan'ny avianao reo olona manao amainina rehetrarehetra reo Jesosy milohan'ny elany eto amin'ity tany ity milohan'ny avianao eny amin'ny raha malanitra mba ahitany zany voninahitra zany fisandratana zany Jesosy afao aminao misy an'izany zany fitahina mahafinaritra zany zany fiainana mahafinaritra izany zany sakafo mahafinaritra izany zany fiarakodia mahafinaritra izany zany fahombiazana mahafinaritra izany fa ao anatin'izany ahomby avokoa ny ara-panahana Jesosy dia ho any an-danitra zay dia ody amin'ny fiadanana izay Jesosy jereo Jesosy aza misy atononao reo na dia ray aza nanay tsy voatononay avokoa ny anarany fa ianao mahita an'izy ireo Jesosy hitanao reo fantatra fa hitanao reo fantatrao ny fanoloran-tenan'ireo misy amin'ireo ny ampanaovana raha bedin'ny patron any amin'ny tany araboandry fa tsy manaiky mihitsy fa mivavaka aminao fa tsy eo amin'izany toeran'izany Jesosy ny alan'ireo fa tsy maintsy trotro ny fitahinao sy ny fahasoavanao eny an-tanan'izy ireo ahita maso ny vokatry ny fivavahana zay vao ody amin'ny fifaliana rehefa vokiandro misaotra Jesosy misaotra raha eo voninahitra dia ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay dera hiaja ny saotra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay ampandalo ny fanahinao masina ianao hitetinisa tokatra nisa matan'olona zany andray izao fandarana izao dia hanomboka anao hetsika ianao ary terinandro ty andro zay dia hanomboka hita ny voninahitra ao eo amin'ny fiainanay dia tsy tsahatra zany fa mandra-piavinao dia isongadina eny amin'izao tontolo izao ny mpanomponao reto ho relaza fa mpivavaka ireo ho relaza fa kristianina ireo dia omby amin'izay rehetra lehatra misy amin'ireo ny andro zavatra efa ela mety 5 taona 4 taona 3 taona 10 taona Jesosy eo fa tonga ny fotoana tahaka izany koa ny andrasan'ny Simeona anao hiditra teo amin'ny tempolo mba hotrotrotry dia mba miandry anao zay Jesosy saotra raha eo saotra samy misaotra an'Andriamanitra tsika ataovy taka nefa nahazo fa ho betsaka amintsika eto no tahin'Andriamanitra manomboka eto indray ho betsaka amintsika eto nahita amin'ny voninahitra Andriamanitra indray manomboka eto ary rehefa ny andro efa ela ianao dia tsotra ny teniko aminao misy fitahina no manina ho anao mety efa ela angamba fa zao ray havana malala efa ela koa Andriamanitra nanomana zavatra ho anao ary tsy maintsy hitrotro an'izany ianao tsy maintsy ahitan'izany ianao tsy maintsy ahitan'izany ianao ho voninahitra Andriamanitra misaotra Jesosy dia raha ny aja misaotra sy mivoninahitra anao hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay alleluia amen dia ataontsika tira mahafinaritra be ty tsy maintsy ary tsy maintsy voninahitra Andriamanitra ianao mety efa ela angamba tsy maintsy hitrotro ianao Alleluia. Efa ela. Amen. Efa ela ni avetanda. Niaritra ny mafy ianao Niaritra ny mafy. Vitalina vona lavisa. Efa nio. Or Simeono. Or Jacobo. Or Pedera, or Zonna, or Polia. Or Moses sy Samson. Niaritra ny mafy ianao. Niaritra ny mafy. Efa anio Vitalina vona lavisao. Efa anio. Afatra mihezinezina ho anao androany. Alleluia. Fakagana. Ambany ty fiazakazananao io. Saotra Jesosy Endrika amin'izany ianao. Alleluia.
naizana nabaviana zany zany voalohany a fahato tena ipatany an'izany a halleloia zany fitahina sy fahasoavan'andriamanitra azo tsapahitana an'izany misy olona te ataonany maro a ary misy tefa disy fanantenana mihitsy azy tsakomakomba disy fanantenana ry avana tsy maintsy ho avy le fotoananao halleluia utikeno mitsy halleluia inoenao dia hitanao ny vonahitr'andriamanitra Hallelujah. Si fahatsopanantenana no manan'andriamanitra anao mba hatkifie fahatsopanantenana fa zavatra tena misy jesosy tena tsy maintsy avy amin'ny tempolo fitony Simeona. Mbola misy zany aminao. Halleluia. Sabita in'andriamanitra betsika rehetrarehetra amin'ny fotoananao raha halleluia maheresika rehetrarehetra tanan'andriamanitra le a kasikatsika tsirairay avy a halleluia halleluia mino a halleluia seky tsy tapitra le feonao halleluia dia zao mino afa nahery ianao tena ianao kory avy na mila mifidy ny ahery a misy fotoantsika mandre teny ohatr' zany zany natao anao mihitsy matao ianao tonga eto dia ho anao mihitsy zany dia anao mihitsy no mifidy androany hoe ho anazy any teny zany tsy kivikivy zany ntsony a tsy olalamiko ntsony io a za tsy maintsy tafavoaka manetana anao a www.andramokaizaho.com afahanao mieno ny onjapeo akiradio a mandeha andro amanalina www.andramokaizaho.com anatapenao fotsiny areo amin'ny Google hoe akiradio dia efa mipotra ao a dia mieno radio ianao andro amanalina toriteny amin'ny ray maraina amin'ny efatra maraina amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina toriteny amin'ny ray atoandro amin'ny efatra atoandro amin'ny fito hariva amin'ny folo ralina dia enonao foana ny fampaherezana nira mahafinaritra teny anglizy teny vazaha teny gasy a dia mahereza ianao raha mbola tsy tonga jesosy a dia raha pitsoalina amin'ny siviro sasany a fotoanantsika ao vavaka fiambenana ny amin'ny androany fiderana sisa ny raha antsika atao anatin'ny gropy a dia samy hitahin'andriamanitra manome fotoananao a raha pitsoalina indray a tahiny jesosy tsy maintsy trotro ianao voninahitra an'andriamanitra mahereza daholo tsika rehetra halleluia amen